Asinani tumpu, asinani tumpu, asinani tumpu, ajamanita. Asinani tumpu, asinani tumpu, asinani tumpu, ajamanita. Asinani tumpu, ajamanita. Asinani tumpu, asinani tumpu, asinani tumpu, ajamanita. Asinani tumpu, asinani tumpu, asinani tumpu, ajamanita. Asinani tumpu, ajamanita. Asinani Masina ditutup
Masina Fanayo Masina 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 Rayayo Masina Jesus Masina Fanayo Masina Masina Tidak Masina Masina itu Masinani tupu, masinani tupu, anjamanija. Masinani tupu, masinani tupu, masinani tupu, anjamanija. Alléluia, alléluia, alléluia. Masina ny Tompo Andriamanitra, masina ny Tompo Andriamanitra. Mbola faly miarahaba anareo tsirairay averan-tany izay menada anio sabata fa 4 ny volana janoary 2026. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo anio dia mety ho farany ny amin'ny fivoriam-bavaka ohatran'izao zany fa tsy farana akory ny hoe ny fivoriam-bavaka eto fa iova zany ho atao ny atoandro, ho atao ny atoandro amin'ny 12 oratoandro aty Eropa zany dia amin'ny 2 tolakandro any Madagasikara. Zany hoe miova zany ny ora zany ahafahantsika miovaka toy izao dia hiaraka zany amin'ny ao anatin'ny gropy zany isika eto zany. Hiaraka anatin'ny gropy dia afaka zany ianao miaino tsara koa zany amin'izay ten'Andriamanitra sy mifandaram-potoana zany ho hitanao eto zany amin'ny fotoam-bavaka zany ny sabata toy izao tonga dia natambatra zany isika rehetra ho avy Jesosy eran-tany zany. Amen, amen, amen. Ry havana mbola avery zokerika ihany zay rehefa ohatra any faraparany ihany dia mbola andefa soratra eto ko mandritry ny herinandro mba hatadiavantsika anazy. Ary koa mety anao video angambany ako zay tarihan'ny fanahy masa zany anambaran'izay zay programa zay na koa ny programa rehetra mihitsy eto za satria misy ihany programa eto mety misy tsy mahafantatra firy ny amin'ny programa sasany zay misy eto ka isorantsika ny Tompo izany. Ry havana isorantsika ny Tompo mbola ahafahantsika mivavaka toy izao dia hivavaka aloha isika hideran'Andriamanitra satria tsy noho ny herintsika, tsy noho ny fahaizantsika, tsy noho ny mahatsikatsika no afaka manatona toy izao fa noho ny herin'Andriamanitra, noho ny herin'i Jesosy no ahafahantsika manatona azy toy izao. Araka ny rahateo hoe masina ny Tompo, masina ny Tompo Andriamanitra zany ka tokony tena ho hajaintsika izy ho avy anie Jesosy Tompo ka omentsika azy ilay haja anazy zany. Ka hivavaka isika hidera azy, ankalaza azy alohany andrasantsika tenin'Andriamanitra hibebentsika rehefa avy eo zany ary koa androantsika ny asany maizina rehetra zany. Dia aorian'izay angataka ny fanahin'ny Tompo isika dia zokerika no hitondra ny teny famparezana antsika ho antsika anio mba hampahirentsika mandritry ny herinandro vaovao izay hanomboka rapitso. Dia hivavaka aloha isika angataka ny Tompo hanatrika antsika eto ary koa angataka ny fanahin'ny Tompo hiasa amintsika tsirairay avy. Hivavaka antsika Tompo. Jesosy Tompo misaotra mankalaza anao satria Andriamanitra masina tokoa ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary tsy misy toanao. Misaotra Tompo satria
tsy noho ny herinay no ahafahanay mivavaka toy izao, fa noho ny hery avy aminao, ka mbola nomenao fotoana izay, nomenao fahasalamana izay, nomenao fotoana izay ahafanay miaino Jesosy eto iaona aminao Jesosy, ka mangataka aminao Tompo misandrata ianao amin'ny fiainanay tsiraray avy, mangataka aminao fanahy masina ohaka ianao anokatra ny masom-pananay tsiraray avy mba tena ampiovanay eto amin'izao fotoana izao, ary koa mandrakizay mihitsy fa tsy mandalo eto ihany akory no ampiovanay. Tompo, ianao no andrandraina, ianao no deraina, ianao no asaina Jesosy, manasanao zay Tompo malala ho mandrosoa Jesosy hatreo izay, amboary izay Tompo, satria ianao no Andriamanitra mendrika ho deraina, ianao rery ihany izany. Ka amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Aleloia, aleloia. Amen. Amen. Ny ten'Andriamanitra foy ao raisintsika zany ibebahantsika anio dia teo zany raha nipetrapetraka naka ino moa ty niala sasatra kely zany de narehako tao anatiko hoe mitsahara zay zany no henoko tao anatiko, mitsahara. De nitadiaviko zany ilay teny, ny tompo mihitsy zany no tiantsika zany tena hoe hitsahatra zany, hoe mitsahara zany fa izy zany no tompo Andriamanitra. Zay zany no tiany tompo ho amintsika zany anio ao amin'ny bokin'ny Salamo izany, Salamo 4:7 zany, dia manambara zany ny amin'Andriamanitra mihitsy miteny amintsika hoe mitsahara. Inona moa no tiany ambara amin'izany? Inona no tiany tompo ambara amintsika androany? Ibebahantsika izany. Ovakintsika ny teny, ovakiko manontolo io Salamo 4:7 io, fa tsy ho azavaiko manontolo, fa lay verse eo amin'ilay misy verse 3 efatra zany no raisitsika ibebahana izany, fa ny angaviako anao tena hiaino tsara ilay tenin'Andriamanitra mba tonga dia andraisanao koa ho anao zany. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Salamo 4:7 andiny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny titra ato amin'ny Baiboly dia hoe ny Tompo no momba antsika. Ho an'ny mpivety hira nataony Koraita Alamoty tonokira. Amen. Vakintsika ny teny. Andriamanitra no fialofana sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no ty atahorantsika, na dia miovitrovotra aza ny tany, na dia mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Misy ony iray koa ny sampany dia mampifaly ny tanànany Andriamanitra, fonenany masiny avo indrindra. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hihetsika akory izy. Andriamanitra no amonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Mitabataba ny firenen samihafa, mikorotana ny fanjakana maro. Mamoaka ny feony izy ka niempo ny tany. Andriamanitra tompon'izao rehetra izao no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Avia jereo ny asan'ny Tompo, fa mahatonga faharavana etỳ ambonin'ny tany izy. Mampitsahatra ady hatrany amin'ny faran'ny tany izy. Mamotipotika ny tsipika sy manapaka ny lefona izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Hisandratra amin'ny firenen samihafa ao, hisandratra amin'ny tany ao. Andriamanitra tompon'izao rehetra izao no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Amen. Ry havana, ny teny eto raha ohatra ka niaino tsara ianao na koa namaky Baiboly tany aminao, dia manambara ny amin'ny zavatra miseho amin'izao vaninandro izao.
mampieritreritra le izy rehefa tena hoe diniana zany. Manambara zany ny amin'ny hoe tokony tsy hanahintsika izany. Zay ny bebantsika rehefa avy eo. Tokony hitsaharantsika izany. Ry havana, inona no mampiherikerika anao? Inona no mampiherikerika ay? Satria tonga amintsika ny tenin'ny tompony hoe mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Amen. Izy zany no Andriamanitra. Tokony ho fantatsika zany fa izy no Andriamanitra. Inona no mampiazakazaka antsika tompoko? Inona no mampanahy antsika tompoko? Eto amin'ny andininy voalohany dia manambara ny amin'ny hoe Andriamanitra no fialofana sy hery ho antsika. Izy zany no fialofana sy hery ho antsika. Mitady zavatra hafa ve no hialofanao? Tsy misy hafa tompoko. Andriamanitra irery ihany. Izy irery ihany no afaka hialofantsika. Raha ohatra manambady ianao, raha ohatra mbola manana ray aman-dreny ianao, raha ohatra ka hoe mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny, na koa misy olona lehibe koa mikarakara anao, dia mety eritreritra ianao hoe ny olona ireny no afaka hialofanao. Tsy tompoko. Andriamanitra no afaka hialofantsika. Izy no fialofana. Ary koa sy hery ho antsika. Aleloia, aleloia. Izy no hery ho antsika. Dia toy izany ny teny eto hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Amen. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ry havana, izy Andriamanitra no mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Misy fahoriana ve miantra aminao? Matoa iteny io tonga dia misy olona voampahoriana zany ato. Na oviana no hainonao izao. Tsy haiko ny lafin'ny fahoriana any aminao, izay tena hoe mampahory anao. Ny fahoriana tompoko dia tsy fahafatesana ihany akory, fa ohatra hoe misy zavatra tena hoe mampahory ny fanahinao. Ny tompo zany no afaka hialofantsika. Ny tompo no afaka hampahery antsika. Izay no mahatonga azy miteny amintsika hoe mitsahara. Aoka isika tsy hanahy intsony. Aoka isika tena hoe atoky ny tompo ary afantatra hoe izy no Andriamanitra satria ambarana izany. Izy no mihazona izao rehetra izao. Izy no manao izao rehetra izao. Jerefy ny 9 ka hatramin'ny 7. Vakiko amin'ny anatsosy tompo hoe mitabataba ny fireneny samihafa, mikorotana ny fanjakana maro, mamoaka ny feony izy ka niempo ny tany. 7. Andriamanitra tompo izao rehetra izao no momba antsika. Andriamanitra i Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Amen. Hitanareo izany? Tena hoe manambara zavatra miseho amin'izao vaninandro izao. Iza moa amintsika no tsy mahita ny zava-doza miseho amin'izao? Jerevana any Amerika, eo ny ADC roa, any Rosia, eo ny ADC roa. Eo ihany koa ny any Madagasikara, eo ny amin'ny tsy fankazahoana. Ny any amin'ny tandrazantsika tsy fankazahoana. Eo ihany koa ny mosary any amin'ny tany hafa. Eo ihany koa ny gera any amin'ny tany hafa, ny Ukraine. Ry havana, maro be zavatra miseho eran-tany. Aty aminay ity misy ihany koa zavatra maro samihafa. Ka tsy afaka intsontsika hiala amin'izany. Tsy afaka intsontsika no hoe hanafina an'izany. Jerefatra ny Iran, jereo zavatra miseho eran-tany. Any amin'ny tany rehetra izay hitantsika. Ry havana, io ilay hoe mitabataba ny fireneny samihafa, mikorotana ny fanjakana maro. Mamoaka ny feony izy ka niempo ny tany. Amen. Aleloia, aleloia. Ry havana, aokontsika andeha anatina an Jesosy. Aokontsika hibebaka eo anatrehany. Aokontsika hitsahatra eo amin'ny Jesosy. Aza manahy intsony. Aoka ny fonao ho tony eo anatrehan'Andriamanitra. Satria izy no tompon'izao rehetra izao. Mazava be ny 7. Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. No momba antsika ozy izy.
Aleloia. Izy no momba antsika. Tsy ny olombelona mihitsy ho iaho. Tsy ny olombelona mihitsy ho iaho. Raha manana ankohona ianao, raha manana bady aman-janaka ianao, tsy ny vadinao na ireo zanakanao no afaka hikarakaranao. Na mikarakaranao ara izy ireo amin'izao fotoana izao, amin'izao vaninandro izao, na koa ny ray aman-dreninao, na koa ny olona izay mitaizanao, na koa ny olona izay hoe miandraikitra anao, na mikarakaranao ara, dia tsy lasa lavitra izany. Fa ny tompo ihany no tokony hianterantsika. Izy ihany no fialofantsika. Ka tokontsika tena hoe hitsahatra hiaino ny ten'Andriamanitra. Jereo fa le teny mitsahara, baiko izany. Baiko io. Miteny amintsika izany tompony hoe mitsahara. Ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Tena baiko izany. Andriamanitra afo mandevona, Andriamanitra antsika io. Hisandratra amin'ny firenena samihafa aho. Hoy ny toy any teny izany. Hisandratra amin'ny firenena samihafa aho. Hisandratra amin'ny tany aho. Amen. Ry havana. Efa hisandratra ny tompo, ary efa misandratra izy. Jereo zavatra amin'ny tany. Izy no mamela an'ireo zavatra eo ho tonga. Ary koa ambarany hoe hisandratra amin'ny tany aho. Amen. 1:10 farany dia hibebaka isika. Andriamanitra tompo izao rehetra izao no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Amen. Ry havana. Izy no fiarovana avo ho antsika. Andriamanitra Jakoba. Andriamanitra Abrahama. Andriamanitra Isaka. Izy no fiarovana avo ho antsika. Hibebaka isika tompoko. Hitondra ny tenantsika natrehan Jesosy. Angataka famindrapo aminy raha ohatra be fanahiana isika. Inona no zavatra mampanahinao? Inona zavatra mampiasa lohanao? Oka isika hitondra ny momba antsika tsirairay avy ao anatrehan Jesosy, satria miteny izy any hoe mitsahara. Oka isika atoky azy. Andohalika antsika tompoko hibebaka ao anatrehan Jesosy. Angataka ny famindrampony anovany antsika ary amelany antsika. Andohalika isika tompoko. Eto amin'ny tompo ny mombanao. Dia avy antsika andoaka ny asa ny maizina. Vavaka antsika tompoko. Jesosy tompo, misaotra anao izay Jesosy, satria tonga aminay Jesosy ny teninao anio, manambara hoe mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Jesosy io, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra tompo, satria izahay zanak'olombelona tokoa dia tsy mahay mitsahatra. Tsy mahay mitsahatra Jesosy fa miezaka manao izay azonay atao indraindray araka ny mahavoanay. Nefa ny tompo tsy akasitrahanao izany. Fa mila izay mitsahatra Jesosy eo anatrehanao. Mamelanay tompo, mamindrafo aminay. Avozy izahay, amboary izay Jesosy mba homendrika eo anatrehanao. Tompo malala o, oka ianao anavao anay tsiraray avy. Oka ianao ampitony ny fonay tsiraray avy. Mangatamin'ny tompo anao mba ampitoniny ny fonao. Oka ianao ampitony ny fonay tsiraray avy. Satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. Andriamanitra tsara indrindra ianao. Ka mamindrafo aminay Jesosy. Mamelany elikay. Diovy Jesosy ny fisainanay. Satria mpiry izay tompo no mibaiko foana ny amin'ny fisainanay Jesosy. Nefa ianao miteny mitsahara. Tompo, oka ianao tompo no anjaka ao amin'ny fisainanay Jesosy. Ka diovy Jesosy amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay tsiraray avy. Mamelanay ny amin'ny tsy fatokisanay anao. Tompo malala o, diovy koa Jesosy ny masonay, ny fijerinay tompo sasao amin'ny ranao soa. Sasao amin'ny ranao tompo ny fijerinay Jesosy mba hadio. Tompo mba hibanjina anao, ka anaiky Jesosy fa ianao ny ao alohanay mandrakariva. Ianao foana ny ao amin'ny fiainanay Jesosy. Ianao tompo no fialofanay, fa tsy aloko amin'ny olona izahay Jesosy. Satria tompo, ny olona izay hitany masonay indraindray no hialofanay noho ianao Andriamanitray. Nefa ny tompo, n'aiza n'aiza no misy anay, n'aiza n'aiza no toerana alehanay, na amin'ny miafina na amin'ny mazava Jesosy eo, dia eo foana ianao.
olona tsy mahita anay indraindray Jesosy fa ianao no eo foana, ka mifona Tompo ny amin'ny tsy fankatoavana ianao. Mifona Jesosy satria tsy mendrika izahay. Jesosy Tompo, diovy koa ny sofinay. Diovy ny sofinay Jesosy. Raha matoky olona izahay ka miainy ny baikon'olombelona no ny baikonao Jesosy, ka mifona aminao izahay. Sasao ny sofinay Tompo mba adio. Sasao ny sofinay mba adio ho toa ny sofinao Jesosy. Mba eno zava-tsoa mandrakariva, mba hanaraka izay tianao Jesosy. Mamelànay Jesosy malala. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofinay isam-batan'olona Jesosy, satria tsy mahavita tena izay. Tompo ny vavanay, ny fiteninay Jesosy, tsy mahay mitsahatra izahay. Impitry Tompo ny mimonomonina foana Jesosy, tsy mety faly Jesosy, ka mifona Jesosy. Toy ireo zanak'Israely tany efitra Jesosy, tsy mety faly, ka mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Fafao Jesosy, ny fiteninay rehetra tsy mendrika eo anatrehanao. Mangatamy Tompo hanadiova ny vavanao. Fafao Jesosy, ny fiteninay rehetra Tompo tsy mendrika eo anatrehanao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay. Ny lelanay Tompo, diovy amin'ny ranao soa Jesosy. Satria Tompo, izay Jesosy aingam-piteny, ary koa Jesosy tsy mankatoanao, tsy manaja anao Jesosy, ka mifona Jesosy. Mamindra fo aminay ianao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay, ny lelanay. Tompo malala, mba tena ho mendrika eo anatrehanao. Mba tena ho mendrika Tompo ho mpanomponao Jesosy. Mamindra fo Jesosy ny amin'ny teny navoaka ny vavako rehetra. Mangatamy Tompo ianao. Mangatamy Tompo, ianao no malala ny teny navoaka ny vavanao. Za tsy mahafantatra, ianao no mahafantatra. Mangatamy Tompo, amafany Tompo izany. Amafany Tompo izany. Mba tsy hampangany fahavalo anao. Mba tsy hampangany fahavalo ahy koa ny amin'ny teny navoaka ny vavako. Satria tsika tsiraray avy dia hijoro anatrehan'i Jesosy rehefa ho avy ny fotoana anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny fitsarana. Jesosy eo, fona aminao Tompony amin'ny teny vainina rehetra navoaka ny vavako. Ny amin'ny teny foana rehetra Jesosy eo, hifonako aminao izany. Mamelay Jesosy, ny teny tafahoatra loatra, ny teny aingana loatra Jesosy, dia hifonako aminao izany. Sasao Jesosy ny vavako. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny molotro. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny lelako Jesosy, ny amin'ny teny tsy nakasitrahanao rehetra. Mamindra fo amiko ianao. Mamindra fo aminay zanakao tsiraray avy anao Jesosy, izay mibebaka anio. Mamindra fo Tompo amin'ny zanakao eran-tany ianao Jesosy. Diovy ny vavanay. Diovy ny lelanay Tompo, mba tena adio anao. Diovy Jesosy ny vavanay, mba tena adio anao Jesosy. Satria Tompo mila anao izay. Mila anao izay Jesosy, afaka nadio anay. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy, ny vavanay tsiraray avy. Diovy Tompo amin'ny ranao soa. Diovy Tompo. Jesosy malala, izay tsiraray avy Jesosy. Rehefa mandray telefona Jesosy malala, mamindra fony amin'ny teny navoaka ny vavako Jesosy tsy mendrika eo anatrehanao. Tompo malala, mamindra fo koa Tompony amin'ny vokalina izay nalefanay koa Tompo izay tsiraray avy. Raha nisy teny Tompo tsy mendrika teo anatrehanao Jesosy, ka hiampangany fahavalo anay. Mifona Jesosy beba amin'ny Jesosy ny amin'ny vokala izay lefanao aman'olona, na ny teny izay avoakanao amin'ny olona. Mangatamy Tompo hamindrany fo aminao. Jesosy, ny teny amin'ny vokala alefako Jesosy eo. Raha misy Tompo nampalahelo anao Jesosy, ary koa Jesosy hampangany fahavalo Tompo, dia hifonako aminao izany. Hibebako aminao Tompo. Oka ianao Tompo hamafa izany Tompo amin'ny ranao soa Jesosy, mba tsy hamitah ny fahavalo ahy Jesosy, ka hifonako aminao izany Jesosy. Raha nandratra olona Jesosy eo, dia hifonako aminao izany Jesosy malala. Diovy koa Jesosy, ny Tompony amin'ny telefona izay resaka ataoko amin'ny telefona Tompo. Raha nisy Tompo nandratra olona Tompo, na koa Tompo tsy mety eo anatrehanao, hifonako izany Jesosy malala. Mamelay anao. Na koa Jesosy firesahako amin'ny olona eo anatrehako Jesosy, Tompo malala, hifonako aminao Jesosy. Na olona tsy hitako Tompo, ka nalahelo Tompony amin'ny zavatra navoaka ny vavako, dia hifonako aminao Jesosy izany. Mamelanay ianao Jesosy. Mamelanay ianao Jesosy, satria tsy mendrika izay Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay.
tompo malala ho ny tananay zavatra ndraisy ny tananay tompo tsy metrika teo anaty anao Jesosy oka ianao hanadio ny tananay tompo eo koa tompo ny tongotra izy nalehanay tompo sasao amin'ny rano soa tompo malala ny fonay ao no tena aina Jesosy ao no tena aina tompo Jesosy eo mamindra fo aminay Jesosy satria ny saindrasy dia avy ao anatin'ny fo no mivoaka mifona Jesosy ny amin'ny fisainana ratsy rehetra avy ao anatin'ny fo mifona tompony amin'ny enti-ponay Jesosy zanak'olombelona mifonany amin'ny fahatezerana Jesosy eo anao hanafaka an'izany mifona tompony amin'ny avinavina rehetra Jesosy oka ianao hanafaka an'izany mifona tompony amin'ny otro-po rehetra Jesosy mibebaka aminao izay Jesosy eo oka ianao ny hanafaka an'izany Jesosy eo oka ianao ny hanongotra tompo zay tsy nivolenao anatin'ny vatanay anatin'ny fonay tompoko anao hanongotra an'izany Jesosy mamindra fo aminay ianao Jesosy malala o mifona Jesosy ny amin'ny teniteny rehetra tsy mendrika avy ao anatin'ny fo Jesosy malala o mifona Jesosy tompo mifona ny amin'ny tsy fankatoavana anao Jesosy eo mifona tompony amin'ny fonay Jesosy tompo misaotra anao Jesosy sotronay Jesosy ny ranao sotrony rano Jesosy anadio ny taovanao manontolo anadio ny mombanao mangatahamy Jesosy tompo malala o sotroko Jesosy ny ranao Jesosy anadio ny taovako manontolo Jesosy eo fa andeha amin'ny lalan-drako tompo satria zanakao aho oka tompo ny ranao tompo ikory anaty lalan-drako Jesosy eo oka tompo ny ranao tompo anadio ny taovako manontolo andory ny aretina rehetra andory zay tatadiforona rehetra Jesosy ny amin'ny aretina tompo de dorana amin'ny ranao zany Jesosy ranao no mandevina Jesosy aretina rehetra Jesosy eo tompo malala o mamindra fo mamela eloka Jesosy satria Andriamanitra tsara indrindra ianao Jesosy tompo diovy amin'ny ranao izay mibebaka kosa tompo malala ho an'ny ankonanay tsiraray avy ho an'ny havanay tsiraray avy tompo ho azo tontolo zao koa Jesosy mibebaka izay mamindra fo Jesosy mamela tompo ho an'izao tontolo izao mamela Jesosy ho an'ny ankonanay tsiraray avy mamela Jesosy ho an'ny havanay tsiraray avy mamindra fo Jesosy amboary Jesosy amboary tompony asan'ny tananao satria Andriamanitra tsara indrindra ianao mamindra fo Jesosy malala o mamela eloka tompo satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy tompo malala o indretra Jesosy malala angataka ny hery sy fahefana Jesosy mangataka aminao tompo satria ianao nefa niteny roainy devoly ka hitsanga zay Jesosy androaka ny asany maizina rehetra Jesosy zay mitady hanafika anay satria tompo ny favali dia ny anapotika anay tompo nitetikany ka minaranao tompo hitsangananay Jesosy andro anay ny asa maty satana rehetra mialinareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa didina amin'ny narazarazaitra tena amin'raha Jesosy davaka ny eny plasinareo potipotena amin'raha Jesosy any andavaka inao ro Belzeboba dorana amin'raha Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana mialinareo potena amin'raha Jesosy miala amin'ny tenanay miala amin'ny ankonanay miala amin'ny asan'Andriamanitra dorana amin'raha Jesosy ravana amin'raha Jesosy miala devolo Lucifera dorana amin'raha Jesosy davaka ny eny plasinao tsy manan-kery tsy manam-pahefana efa resanao ravaravana amin'raha Jesosy ravana amin'raha Jesosy miala ianao miala devolo Satana potena amin'raha Jesosy ravana amin'raha Jesosy potena amin'raha Jesosy miala amin'ny tenanay miala amin'ny ankonanay miala koa amin'ny asan'Andriamanitra dorana amin'raha Jesosy potena amin'raha Jesosy davaka ny eny plasinao tsy manan-kery tsy manam-pahefana efa resanao ravaravana amin'raha Jesosy miala nareo miala koa ny asa maty Satana rehetra miala devolo mpamosavy manafika amin'ny écran rehetra dorana amin'raha Jesosy ravaravana amin'raha Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana efa resanareo davaka ny eny plasareo tsy manan-kery aminay miala devolo ny Jezebela miala ambony ka hatrany ambany potena amin'raha Jesosy ravana amin'raha Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay nareo efa resy miala amin'ny ankonanay miala amin'ny fiainanay miala amin'ny asan'Andriamanitra dorana amin'raha Jesosy tsy mamatopatotra rehefa entina hitanareo dorana amin'raha Jesosy davaka ny eny plasareo miala nareo miala devolo menarana ela dorana amin'raha Jesosy menarana nay potena amin'raha Jesosy ravaravana amin'raha Jesosy dorana amin'raha Jesosy hitsakitsahana menarana tranay hitsakitsahana davaka ny eny plasinareo dorana amin'raha Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana efa resinareo miala koa devolo zazavavin-drano dorana amin'raha Jesosy ravana amin'raha Jesosy miala amin'ny tokantranay miala amin'ny ankonanay potena amin'raha Jesosy ravana amin'raha Jesosy dorana amin'raha Jesosy ravaravana amin'raha Jesosy efa resanareo miala koa devolo favetaventana rehetra dorana amin'raha Jesosy ravana amin'raha Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana efa resinareo miala amin'ny tenanay miala amin'ny ankonanay miala amin'ny tokantranay ravana amin'raha Jesosy
torona amin'Andro Jesosy, miala dia voly fijangajangana rehetra, potehina amin'Andro Jesosy, ravana amin'Andro Jesosy, dia afaka ny hery plasinareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana rehefa resinareo, ravaravana amin'Andro Jesosy, torona amin'Andro Jesosy, eto itanareo dia afaka ny plasinareo amin'Andro Jesosy Nazareta, miala reo, miala dia voly arim-pahafatesana, potehina amin'Andro Jesosy, ravana amin'Andro Jesosy, miala dia voly arim-pahafatesana, potehina amin'Andro Jesosy, dia afaka ny hery plasinareo tsy manan-kely aminay, tsy manam-pahefana rehefa resinareo, torona amin'Andro Jesosy, torona amin'Andro Jesosy, torona amin'Andro Jesosy. Any andavaka ny hery plasinareo, miala nareo, miala dia voly ny accident, potehina amin'Andro Jesosy, ravana amin'Andro Jesosy, entina atanareo, dia afaka ny hery plasinareo, miala amin'ny ankonanay, torona amin'Andro Jesosy, torona amin'Andro Jesosy, torona amin'Andro Jesosy, efa resanareo, miala nareo, miala dia voly ny dragona, potehina amin'Andro Jesosy, ravana amin'Andro Jesosy, ravana amin'Andro Jesosy, dia afaka ny hery dia voly ny dragona, potehina amin'Andro Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resanareo, efa resanareo, efa resana, miala dia voly ny kalan'oro, torona amin'Andro Jesosy, 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 afo lanitra mandoro, afo lanitra mandevina, dia afaka ny hery plasinareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, miala dia voly ny vazimba, torona amin'Andro Jesosy, ravana amin'Andro Jesosy, potehina amin'Andro Jesosy, miala amin'ny tenanay, miala amin'ny ankonanay, miala amin'ny tenanay, miala amin'ny ankonanay, miala dia voly ny vazimba, miala dia voly ny kalan'oro, potehina amin'Andro Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resanareo, miala dia voly mpitondra aretina rehetra, potehina amin'Andro Jesosy, ravana amin'Andro Jesosy, dia afaka ny hery plasinareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resanareo, miala dia voly mpitondra aretina, dia afaka ny hery plasinareo, efa resanareo, torona amin'Andro Jesosy, ravana amin'Andro Jesosy, any dia afaka ny hery plasinareo, any plasinareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resanareo, raha Jesosy no mandrakotra anay, raha Jesosy no mandrakotra anay, raha Jesosy no mandrakotra anay, miala dia voly ny fanompo-tsampy, any ambadibadika any ny vava rehetra izay mitsangana, mitady hamely anay dia tsisy ambiny za fa ravana amin'Andro Jesosy, alatsaka ny afilanitra mandravarava ny vava rehetra izay miteny, izay manona ny anaranay momba ny fanompo-tsampy, dia ny afilanitra no mandoro zanatsika rehetra izay alefa ny fahavalo, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, torona amin'Andro Jesosy, torona amin'Andro Jesosy, torona amin'Andro Jesosy, any amin'ny ambadibadika any, amin'ny vavany ambadibadika, tsy ambiny za fa torona amin'ny afilanitra, torona amin'ny afilanitra tsy makasika anay izany, torona amin'ny afilanitra tsy makasika anay izany, ny ozona rehetra dia ravana amin'Andro Jesosy, torona amin'Andro Jesosy, torona amin'Andro Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana amin'ny ankonanay, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resinareo, dia afaka ny hery plasinareo, raha anao tompony mandrakotra anay, raha Jesosy mandrakotra eto mbola miala dia voly fanompo-tsampy rehetra, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny tenanay, miala amin'ny san'Andriamanitra, torona amin'Andro Jesosy, ravana amin'Andro Jesosy, dia afaka ny hery plasinareo na Jesosy Nazareta, any plasinareo, raha anao tompony andrakotra anay, mankatany raha Jesosy andrakotra anao sy ny ankonanao, raha anao Jesosy mandrakotra anay, tompo malala, raha koa fianarana Jesosy malala oakany raha anao andrakotra anay, fenoy tompo raha anao Jesosy amin'ny tokantranonay, ok anao tompo mandahafy Jesosy manodidina anay tsiraray avy, manodidina tompo ny zanako tsiraray avy eran-tany Jesosy, ny rahanao Jesosy, ny rahanao Jesosy efa tompo andrakotra tompo ny zanako tsiraray avy eran-tany, mila anao zay Jesosy malala ho ny rahanao Jesosy, rahanao Jesosy efa andrakotra ny tsiraray avy, ka misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Herinandro alika tsy gataka ny fanahy masina, gataka ny fanahy masina isika, fanahy masina o, enao no Andriamanitra, enao lehibe indrindra, ka misaotra anao zay satria enao no miasa, enao no mandravarava ny fahavalo ihany koa, ka misaotra anao fanahy masina, misaotra Jesosy ny amin'ny nanafahanao tsiraray avy, nafahanao zay tsiraray avy Jesosy, ka misaotra anao, mankasitraka anao, tompo malala o, mangataka izay ny fanahy masinao, mangataka izay ny fanahy masinao ray malala o, oka ny fanahy masinao hidina aminay zanako tsiraray avy eran-tany, oka ny fanahy masinao anome peo any zanako tsiraray avy eran-tany amin'izao resy fotoana izao, midina fanahy masina ho ameno anay tsiraray avy, midina fanahy masina anamboatra anay tsiraray avy, amboary zay fanahy masina o, amboary zay fanahy masina o, fenoy ianao zay fanahy fiton'Andriamanitra velona, ianao ilay fanahy fiton'Andriamanitra velona, oka ianao hiasa aminay tsiraray avy, oka ianao ameno anay zanako tsiraray avy fanahy masina o, mila anao izay, mila anao zay fanahy masina, ary mangataka aminao koa fanahy masina o, oka ianao anendry ny vavan'ny mpanomponao, hitondra teny fampahelezana ho anay anio, ka misaotra anao fanahy masina, lidera ho anao ny haja ho anao, misaotra fanahy masina o, ilay fanahy fiton'Andriamanitra velona ao anatinay tsiraray avy, mankasitraka tompo, mankasitraka ray, mankasitraka fanahy masina, misaotra Jesosy, aleluia, amen. 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 Aleluia. Misaotra ny tompontsika dia zao omeko ny sokerika zany ny toyany dia zay mbola
maniry moa zay maniry zany mbola tsy nandren'i Jesosy ka maniry andren'i Jesosy tompo dia zokerika no anambara aminao rehefa avy eo dia ihany koa ny amin'ny fiovan'ny programa izay efa nambarako teo dia mbola mafisy zokerika zany ny amin'ny fiovan'ny programa eto izany dia tonga dia mimetraka velominareo tompoko dia tahiny tompo daholo tsika tsiraray avy. Amena. Amen. Dia mamerina ny fiaravana amintsika moa zany ny tenako Mama Felicia fa niaravako teo ny sabata 7 ny volana janoary 2024. Mafisina moa zany le daty satria araka ny tenin'ny Mama Felicia teo dia raha sitrapon'ny tompo moa zany ny angatantsika foana izy manana sitrapony dia mety hoe hitsahatra ny tokony izy zany hitsahatra ny fotoana ariva isaky ny amin'ny 7 alina aty Eropa ohatr'izao zany manomboka amin'ny herinandro. Mahita mesazy eto hita Mama Felicia koa ngamba io satria misy fangatahan'le olona hoe any Marseille dia afaka raha mijery ianao zany amin'ny YouTube ohatran'izay dia na amin'ny WhatsApp amin'ny lien ny Mama Felicia dia amin'izay misy contact ahafahana miantso azy indrindra ahafahana mifampiresaka aminazy zany aminay zany dia misaotra ny amin'ny fampahirizana koa mahita anareo zany marobe rahatany mifanohana sy manaraka izao fiarahabavako izao ka izay ilay izy hoe hitsahatra zany mahagaga le tenin'Andriamanitra nomeny ny mpanompony teo hoe mitsahara hozy izy dia izay zany kay le valiny hoe mitsahatra raha sitrapon'ny tompo moa zany mety izay ny fanirian'ny olombelona fa hitsahatra le fotoana amin'ny 7 ariva zany rehefa sabata isaky ny aty Eropa fa atambatra amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny 12 aty Eropa amin'ny 2 Madagasikara ny fotoana zany raha misy mahafantatra moa zany isaky ny efa natomboka ilay zany tatoato ny fotoana eran-tany amin'ny WhatsApp zany dia miara-mivavaka daholo ny mpiara-mivavaka manaraka anao avy Jesosy eto zany dia ho atao miaraka amin'izay zany ilay izy manomboka amin'ny sabata manaraka izao ka raha sitrapon'ny tompo dia ho tanteraka fa ho ambara na vidéo io na mesazy zany ho an'ny rehetrarehetra mbola ho averina koa rehefa ary amin'ny faraparany ary fa hihain'ny tenin'Andriamanitra koa zany tsika lalantsika ny sitrapon'ny tompo efa mifampiresaka moa zany izay mianadahy alohan'ny ilazana an'ilay vaovao dia ny tenyako hoe raha sitrapon'ny tompo dia misy tenin'Andriamanitra efa tamin'ny tendre izy io zany talohan'ny fampiresahana aina efa nomeny tompo hoe io teny hifampizarana dia mahagaga fa tena mifanaraka amin'izay ka alohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra zany izay ao am-pitory-teny fa miomana sady tsika mpitory-teny toko 7 dia vakitsika hatramin'ny farany izy io fa ho vakiana aloha ny 15 ka hatramin'ny 15 dia avy eo raha misy ny fotoana malalaka dia tohizana ny famakiana hatramin'ny farany zany amin'ny toko 7 fa hivavaka tsika hametrahantsika ny fizarana ny teny hivavaka tsika tompoko dia Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina i Jesosy Kristy tompo Fanahy Masina koa misaotra anao izay satria tanteraka izao fotoana izao niaraka taminay teto ianao ary mahatsiaro izay fa ianao tokoa ny nomba niaro tamin'ny loza ny asan'ny Satana ary indrindra velon'aina salamy izay dia noenao irery ihany eny tompo ny fotoana rehetra ny fampahirizanay teto indrindra ireo mpanomponao maro izay mifampahery tokoa manaraka dia isaoranay ianao satria manana ny fotoananao ianao manana ny fombanao fa ianao no maniraka anay androany araka ny teninao fa hitsahatra dia manaiky izay tompo raha izay ny sitraponao ka dia lamino ny tohiny sy ny fandaminana ny asanao misaotranao izay ny amin'izao fotoana izao hiaino hifampizara hifampahery indray izay dia aoka tsisy ambara koa afa-tsy ny teninao aoka tsisy feonay fa tsy ny feonao koa tenena foana fa vonikeny izay fanahy masina ianao ilay fanangatahanay teo ianao ilay mpisolo vava mpanazava manolo-tsaina ianao ilay Andriamanitra masina 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 tompon'izao rehetra izao endriky ny voninahitra ao ny tany rehetra ka dia mitenena tompo fa vonikeny izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleloia amen amen dia araka izany ho vakitsika zany ny mpitory-teny toko 7
dia vakiako andiny voalohany ka hatramin'ny 5 aloha dia hita eo raha ho vakiantsika hatramin'ny farany izy avy eo fa zay no vakiantsika alohan'ny hanazavantsika ny teny izay hanambarana fanahy-masina azy. Aminaran'i Jesosy zany ny lohateny eto amin'ny baiboliko dia hoe samy manana ny fotoanany ny zavatra rehetra. Amen. Raha maheno ny lohatenitsika dia efa voavaly ihany koa zany ilay resaka teo hoe fa naninona no nasain'ny tompo mitsahatra androany dia zay zany hoe samy manana ny fotoana ny zavatra rehetra. Aminaran'i Jesosy misy fotoana ho an'ny zavatra tsiraray ary misy fotoana ho an'ny raha rehetra ety ambanin'ny lanitra. Ao ny andro hiterahana ary ao ny andro hafatesana. Ao ny andro ambolena ary ao ny andro hanongotana ny nambolena. Ao ny andro hamonoana ary ao ny andro hanasitranana. Ao ny andro handravana ary ao ny andro hananganana. Ao ny andro hitomaniana ary ao ny andro hiomezana. Ao ny andro hisaonana ary ao ny andro handihizana. Ao ny andro hanariam-bato ary ao ny andro hanangonam-bato. Ao ny andro hamihinana ary ao ny andro hifadiana sy hamihinana. Ao ny andro hitadiavana ary ao ny andro hahaverezana. Ao ny andro hitahirizana ary ao ny andro hanariana. Ao ny andro androvitana ary ao ny andro hanjairana. Ao ny andro hanginana ary ao ny andro hitenenana. Ao ny andro hitiavana ary ao ny andro hankahalana. Ao ny andro hiadiana ary ao ny andro hihavanana. Inona no soa azon'ny mpiasa amin'izay isasarany? Efa hitako ny asa izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona isahiranany. Ny zavatra rehetra dia samy nataony homendrika amin'ny fotoanany avy ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony. Kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra na hatramin'ny voalohany na hatramin'ny farany. Fantatro fa tsy misy tsara amin'ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy ny manao ny tsara raha mbola velona koa izy. Fantatro koa fa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezan'Andriamanitra izany. Fantatro fa izay rehetra nataon'Andriamanitra dia haritra mandrakizay, tsy azo ampiana ary tsy azo analana izany. Ataon'Andriamanitra izany mba hahatonga ny olona hatahotra azy. Atao izao dia efa natao fahiny ary izay mbola ho avy dia efa nisy fahiny ihany koa. Na dia ny efa lasa aza dia mbola tadiavin'Andriamanitra indray. Amen. Tena mahagaga ilay izy fa isaorana ny tompo zany izay ny teny efa nomanina araka ny nambara teo zany ny fiaraha-mivavaka amin'ny 12 atoandro isaky ny sabata ohatr'izao zany efa vita izy teo ka hatramin'ny 2 eo zany dia amin'ny WhatsApp izay iraisana amin'ny olona eran-tany koa zany amin'ny fiteny malagasy moa zany nanaovantsika anazy. Dia io teny io zany nefa raha ny eritreretako anazy io no saika ho zaraina tamin'izay satria hitenin'ny fampibahana fa nasain'ny tompo ny any amin'ny mpitory-teny toko 5 no nibebahana. Dia ilay mpitory-teny toko 5 io dia araka ny vavaka raha nanaraka tsara ianao ny vavaka fibebahana sy fangatahana famindrapo teo dia voateny teo mihitsy ny hoe aza aingam-bava tandremo any amin'ny fitenenana. Dia isaorantsika ny tompo fa tompo manana ny fiasany amin'ny izao tsika fiaraha-miasa izao zany. Dia eto raha mijery tsika dia mpitory-teny, izay zany no lohatenin'ny boky vakiana zany. Dia ilay mpitory-teny ity raha jerena ary amin'ny toko voalohany dia hoy izy hoe lohateny ihany koa aminaran'i Jesosy hoe ny mahazava-poana ny zavatra rehetra, ny tenin'ny mpitory-teny zanaky Davida mpanjaka tany Jerosalema. Ny tenin'ny mpitory-teny, ilay mpitory-teny zany iza ilay mpitory-teny fa ilay zanaky Davida ilay mpitory-teny dia tsy izy io fa Solomona. Solomona zany io mpitory-teny io. Izy ihany koa nanoratra ny ohabolana. Ny amin'ny ohabolana dia mitantara ny amin'ny fahalalana sy ny fahendrena izy
hoe inona ny atao hoe fahendrena. Raha namaky ianao de voafehy izy amin'ny ankapobeny hoe ny fahendrena na ny fahalalana dia ny fahatahoran'Andriamanitra. Zay ny tena atao hoe fahendrena voalohany ny fahatahoran'Andriamanitra. Zay ny tena hoe ahafahana fahendrena zany na fahalalana. De ny mpitory-teny indray eto mitantara ny amin'ny hoe mazava-poana matsinitsinina ny fiainana. Mahagaga ilay izy zay ilay izy hoe arak'ilay teny teo mitsahara ary. Raha ny teny mitsahatra eo dia azo tsoahana amin'izany koa ny atao hoe fitsaharana. Ny fitsaharana amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny sabata. Ny sabata no atao hoe fitsaharana. Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito tamin'ny nanaovany an'izao tontolo izao zany nanorenany an'izao tontolo izao dia nitsahatra izy dia nataony hoe namasinina ny andro fahafito dia io no ataony hoe andro fitsaharana. Zay zany ny hoe atao mitsahatra koa dia rehefa mitsahatra zany dia mahagaga fa amin'izao andro sabata izao nasain'ny tompo mitsahatra anankiroa zany ny heviny nasainy mitsahatra tsika dia tony dia miaraka aminy rehefa andro sabata miaraka aminy satria manome voninahitra azy dia fa ho an'ilay fotoana dia valin'ilay fanontaniana teo aloha zany hoe nasainy mitsahatra satria misy ny fotoanany ny zavatra rehetra. Zay zany ilay valiteny koa inona ilay eo amin'ilay teny hoe samy manana ny fotoanany ny zavatra rehetra. Raha ny faniriana dia hoe ndao tohizana eto foana mahafinaritra ny fampielezana isaky ny sabata hariva ohatr'izao toy io fa elaela ihany nanaovantsika anazy dia araka ny teninay teo hoe misaotra anareo zany manaraka mifampahery eto satria fantatray fa maro ny efa manaraka nefa ny sitrapon'ny tompo moa zany dia nasainy natsahatra ilay izy. Takizay koa nefa raha fantatsika teo aloha nisy ny satria natomboka tany amin'ny Facebook izy io taloha zao fiarahan'ny vavako izao fa nisy fotoana ny tompo hoe hatsahary koa ny tany dia najanona dia navela nafindra teto amin'ny Facebook YouTube zany ilay izy zany izao dia asain'ny tompo mitsahatra indray aloha zany ilay amin'ny valo alina. Io zany tsy fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra efa ampatsiahivana matetika hoe ndray androany satria amin'izao fantatsika tsara mihitsy fa ny satana tsy kely lalana ka tokony efa hiomantsika engane mba tsy ho foana zany ny fampianarana fampaherezana amin'ny YouTube ohatr'izao fa araka ny fantatsika ny tenin'ny be sy ny maro amin'ny fotoana mety hanafoana an'zareo an'io satria hitan'jareo zany fa ny natao lasa ohatran'ny feno fitoriana mihitsy io zany ny satana nieritreritra hoe anaovana fantatsika tsara fa amin'ny réseaux sociaux ohatr'izao dia misy ny teniteny foana arak'ilay teny teo mahazo miteny zay tiany tenenina ny olona dia miafina ao ambadika an'izy eo dia misy ny manaonao foana zany fa tena isaorana ny tompo fa ao anatin'izao zany tena misy mihitsy ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra fa ny devoly mahita an'izany zany dia mitady hevitra koa izy ka engany ny tompo manana fotoanany araka ny zavatra nivakiantsika teo zany. Dia Solomona hozy tsika nanoratra ny mpitoro-teny. Izy zany miteny hoe tsy izaho Solomona. Zay koa zany ilay fanentretenana nataony tsy niteny hoe izaho Solomona zanak'i Davida mpanjaka ahako. Satria izy tena raha ny filazana dia tsisy amin'ny tenin'Andriamanitra milaza zany tsisy talohany na taoriany mbola mpanjaka sady manam-pahendrena zany na manan-karena tahaka ny Solomona hozy izy. Tena olona nanana ny maha izy azy io zany nefa dia ny zavatra tenenin'ny voalohany ary amin'ny toko voalohany vakiantsika teo hoe zava-poana dia zava-poana hozy izy ny zavatra rehetra. Raha raisintsika ny andiny faharoa zao amin'ny teo amin'ny mpitoro-teny toko voalohany teo dia teneny mihitsy hoe tena zava-poana hoy ny mpitoro-teny, tena zava-poana, eny zava-poana ny zavatra rehetra. Amin'ny Hebreo rehefa averina intelo ohatran'izay izy dia tena manamafy mihitsy na averina indroa araka ny fitenin'i Jesosy matetika lazaiko aminareo marina dia marina tokoa hozy izy. Tena hoe tena mafy mihitsy zany ary tena tsy raha ny tena izy zany dia ohatran'ny hoe tsy azo hiadiana hevitra fa tena hoe zava-poana tsinitsinina misy amin'ny fiteny mahazatra amin'izao fotoana ilay zava-poana io zany tsy fiteny matetika intsony io amin'izao fa amin'ny fitenintsika izao raha miteny malagasy amin'ny iainantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiteny hoe tsisy dikany. Tsy misy dikany dia tena tsy misy dikany mihitsy izao zavatra iainantsika izao fa herinay ihany izy zany zava-poana satria fiteny
mihaja na fiteny amin'ny fiteny malagasy tamin'izany no nampiasaina. Ka dia zay ilay izy hoe ny tompony no mampitsahatra dia tsika zany manaiky. De ny mpitory-tena eto de tena mpanetretena mihitsy na ny tena hoe tena hoe zava-poana ary ny zavatra teneniny hoe samy manana ny fotoana ny zavatra rehetra. Andiny voalohany amin'ny anaran'i misy fotoana ho an'ny zavatra tsirairay misy fotoana ho an'ny zavatra tsirairay ary misy fotoana ho an'ny raharaha rehetra etỳ ambonin'ny tany, etỳ ambanin'ny lanitra azafady. Zay zany ilay izy misy fotoana ho an'ny zavatra tsirairay. Zavatra tsirairay zany na tsika zany tsika olombelona, tsika tsirairay avy manaraka izao dia misy fotoana amin'ny fiainantsika ary misy fotoana ho an'ny raharaha rehetra etỳ ambanin'ny lanitra. Raha manao zavatra tsika, manao raharaha de misy fotoana fantatsika tsara mihitsy zany zay mahatonga anazy miteny hoe mety tsy voatonony daholo ary izy rehetra fa niezahan'ny tononona hoe inona no azo oharina amin'izany hoe fotoanan'izany. Andinin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe ao ny andro iterahana ary ao ny andro hahafatesana. De tsy maintsy handalo amin'izay mihitsy zany tsika rehetra. Ny amin'ny mpitory-teny ity zany de zay no tena iainan'ny olona. Raha mamaky kely tsika zay le teneniko teo mety ho vakiana ve sa raha tohizantsika ny andinin'ny faha-enina amby folo alohan'ny faha-enina amby folo de amin'ny lohatenin'ny baiboliko de lohateniny teny mihitsy hoe hiafara amin'ny fahafatesana ny rehetra. Tsika zany de tena miafara amin'ny fahafatesana, tsisy haharitra etỳ antany etỳ fa ny olona ary zay no tena fototr'izao mpitory-teny. Ny amin'ny mpitory-teny ity zany de tena fototra resahany de hoe ny olona de mitady fahafinaretana, plaisir amin'ny fahavelomany, mitady harena, mitady voninahitra, mitady toerana nefa izy tena niaina tamin'izany. Tena fantatry Solomonina mihitsy zany zany rehetrarehetra zany fa fahitany fa hoe zava-poana fa handroso amin'ny fahafatesana. Solomonina ary zanaky Davida tena hoe fidin'Andriamanitra nomeny fahendrena, nomeny fanahy masina mihitsy hitondra ny firenen'ny Israely fa nohon'ny fahazahoana ireo zavatra rehetra zany ny fahafinaretana, ny harena de nivily tamin'Andriamanitra ihany izy noho ny taty amin'ny fahalehibiazany taty ka noho ny efa antitrantitra izy nanoratra an'ity mpitory-teny ity no nanambarany hoe tsinotsinona ny zavatra rehetra. Raha misaraka amin'Andriamanitra zay zany tena tiany lazaina eto. Raha misaraka amin'Andriamanitra de tsinotsinona. Jesosy de tena nanamafy amin'izay mihitsy hoe tsy mahay manao na inona na inona reo raha tafasaraka amiko. De zay mihitsy zany tsika hiroso amin'ny fahafatesana ihany fa aleo miaraka amin'i Jesosy. Dia araky ny teny eo mety mbola ho voateny zay avy eo fa ampidirina eto ihany fa tsika moa zany amin'izao fiaraha-mivavaka izao hoe ho avy Jesosy dia ny any amin'ny farany, ny any amin'ny farany zany, ny amin'ny farany zany mety ho farany rapitso ve Jesosy no ho avy ka ho tafiakatra ve tsika arakaraky ny fitondran-tenantsika zany fantatsika tsara ny atao hoe famasinana sy famarinana ahafahantsika miakatra ho any an-danitra raha hoe ho avy Jesosy. Na tsy mbola tonga izy fa maty tsika tsy maintsy handalo fahafatesana de ho tafiditry ny lanitra ve sa any amin'ny afo be. Mila mino an'izay koa zany tsika. Misy manko ny olona tsy mino intsony hoe sady tsy mino aloha ny olona fa misy ny lanitra. Le finoana misy ny lanitra manko tena tian'ny olona ihany satria hoe misy ny paradisa de samy ho any am-paradisa daholo hozy izy. Fantatsika fa misy mira ary miteny an'izany hoe samy makany daholo fa fantatsika tsara fa misy koa ny atao hoe elo. Misy ny elo misy ny afo be ka na mankany amin'ny paradisa any amin'ny fanjakan'ny lanitra tsika na mankany amin'ny elo ny fanahintsika io resaka ara-panahy io fa zay no lazain'ny mpitory-teny eto. Misy ny andro ao ny andro iterahana hozy izy ary ao ny andro hahafatesana. Zany hoe raha vao teraka tsika dia manomboka miaina zany dia n'inon'inona fahavelomantsika eo, faniriana de maharitra fitopolo taona, valopolo taona. Raha aty ampitan-dranomasina de maharitra ihany ny olona satria misy ny fiarovana be dia be fa ho faty daholo ihany ary tsy mahatondra inona moa zany zay fantatra mihitsy. Aty ampitan-dranomasina ataoko angamba fa tena hoe tsy mamenatra ny teny an'izany. Tena voatahiry mihitsy ny ain'ny olona ary maharitra misy olona zany 70 taona, 100 taona mbola matanjaka, mbola miaina tsara fa tsy mahavita tena rery intsony. Fa ny mampalahelo indraindray ary dia
manana zanaka zafy maromaro izy ireo a, fa tsy mikarakara azy ireo zafikeliny ireo. Sasany moa zany tsy manana ihany koa, fa na manana ireo a de inona ny ataon'zareo? Maka olona izy a hikarakara an'le ray aman-dreniny. Miambina, mikarakara fa ry zareo tsy mahavita satria samy manana ny fiainany. Mba te hiaina tsara izy a fa tsy hikarakara ho variana na ho sahirana amin'ny eo akaikin'ny ray aman-dreny eo de aleon'zareo satria misy ny vola, misy ny hoentim-manana de manakarama olona izy a, ary zany a no zavatra miseho zany eran-tany indrindra te amin'ny tany atao hoe tandefana. Antitra ny olona dia mila ny atao hoe mpiavy, immigration, fa lavin'zareo le izy nefa tsy mahavita tena intsony zany. Zao moa zany resaka politika, resaka sosialy zany fa ny antsika resaka ara-panahy dia tsy mahavita inona isika fa handalo ho tonga amin'ny fahafatesana daholo n'iza n'iza. Tohizana lisy amin'ny anaran'i ao ny andro ambolena ary ao ny andro hanongotana ny nambolena. Amin'ny fambolena moa zany a dia midika zany a fa manao mikarakara, dikan'izany mahatonga resaka fambolena ao amin'ny fahaterahana tonga de fambolena no resahana de asa ny dikan'izany. Misy ny fotoana hiasana, misy ny fotoana hamokarana zany a, dia misy fotoana koa zay a hitsaharana amin'ny famokarana, hanasorana ny vokatra, zany fantatsika tsara fa ny ohatra lehibe tam'zany tamin'ny andron'ny Solomona angambany a de ny fambolem-bary, atsatoka ny vary a, fa rehefa vokatra ny vary a dia jinjaina dia esorina na hongotana. N'inona koa zany fambolena matetika raha tiana hitohy ny fambolena de fantatsika tsara fa hongotana zay teo a de soloina indray zany a ny fambolena ka zany rehetrarehetra zany a misy ny fotoana zany a hanombohantsika asa, dia misy ny fotoana hitsaharana amin'ny asa zany a. Misy ny an'izay le atao hoe retraite, mahay misotro ronono dia mitsahatra dia arak'le notenenintsika teo a ho antitra ihany a dia arakarak'izay hoe hiroso amin'ny fahafatesana. Andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy, ao ny andro hamonoana ary ao ny andro hanasitranana. Zany a dia milaza ny amin'ny zavatra miseho araky ny teny teo zany a, misy tamin'ny vakiana tamin'ny salamo teo koa ny ady mikorotana ny eran-tany fa mifamono ny olona. Tsy vao zao zany a, fa hatramin'ny taloha raha mamaky tsara ny baiboly ary ianao dia mahafantatra tsara fa de zay foana ny fiainan'ny olona mifamono. Mifamono ny olona na de ny mpiray tanàna mpanolo-bodirindrina ary a de mifamono. Tantara fantatsika zany fa ny any amintsika ary Madagasikara, inona moa izy teo ny foko sy ny karazany a rehefa tsy mitovitovy a, dia tam'zany zao no efa hoe misy fahendrena fa tena mifamono mihitsy. Nareo avy arý atsimon-drano a, zay arý avaradrano a, nareo avy eo andrefana, zay aty atsinanana ka tsy mety ny fiarahantsika, tsy tokony mifanambady akory ary ny zanaka fa mifamono. Zany ny zavatra niseho teo aloha fa zay le ny kristiana rehefa tonga ny fivavahana kristiana de araky ny teny hoe tsy misy intsony a ny jiofy a, tsy misy intsony ny jentilisa ary tsy misy intsony a ny ambony na ny ambany fa natao mitovy tsika dia mifangaro eo zany tsika satria mandray an'i Jesosy. Zay a le hoe misy ny hamonoana de misy ny hanasitranana. Manasitrana satria te ho fantatsika zany misy ny fandravana moa zany aty Eropa aty fantatra mihitsy fa ny ady a rehefa matanjaka le olona anankiray dia tena tsy mihenatra na tsy miafiafy mihitsy manimba, manadaroka baomba ny olona de feno ny fahafatesana ka de avy eo anefa raha fantatsika le izy a de ireo olona ireo ihany, asa ny tanjony, asa ny zavatra tiana atao fa ny ankabeazany a dia na raha mbola misy velona am'ireo a de mihazakazaka indray mpitsabo. Misy ny fitsaboana, misy ny miezaka hanasitranana ny olona zay a zay tsy maty, misy ny hamonoana ny maty moa zany alevina, fantatsika tsara zany. Andiny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy, ao ny andro hitomaniana ary ao ny andro himehezana. Eto zany a mahatsiaro kely eto fa ohatran'ny mahatsapa fa le zavatra mafimafy zany no ohatran'ny tenenin'ny mpitoro-teny mialoha de avy eo a le vahaolana tsaratsara no teneniny am'le fitsaharana angambany a, satria ravana de avy eo hatsangana. Andro handravana hozy a de ao ny hatsangana, dia eo ny andro hitomaniana hozy izy a de andro koa himehezana. Raha misy zany arak'le teny teo, misy zavatra niseho ny teny tamin'ny fanamasina ny teny teo a, tamin'ny alalan'ny mpanompony hoe raha misy sahirana ianao zao a na ao anatin'ny alahelo dia angatao ny tompo fa
ho tapitra io le sakanina zay le roana le devoly mitondra alahelo atezerana na sakana tsy sehon'ny voninahitran'Andriamanitra de roahana aminaran'i Jesosy fa hiova ho fihomezana, hifaly zany, ho feno fifaliana indray zany raha tena hoe mino tsika fa hain'ny Tompo ny zavatra rehetra. Ao ny andro tomanina, ao ny andro himezana, ao ny andro hisaonana, ary ao ny andro andizana. De tahak'izay zany mitohy le fanazavana amin'ny hoe mandalo fahoriana, fahasahiranana fa hisy ny fifaliana indray avy eo andizana, ao ny andro hanariam-bato ary ao ny andro hanangonam-bato. Eto zany dia misy ny zavatra mety hoe rehefa miezaka, rehefa miasa dia misy zavatra very ao, misy zavatra lasa zany na aina io. Rehefa manary vato zany ianao dia misy zavatra amin'ny fiteny mahazatra amin'ny teny frantsay misy effort, misy ezaka miala zany fa rehefa avy eo indray ianao zany manangona hery, misy hery indray zany amin'ny fotoana zay le mitsahara, miditra amin'ny fitsarana dia hanangonam-bato miditra amin'ny fitsarana, ao ny andro hamihinana ary ao ny andro hifadiana tsy hamihinana. Eto amin'le hamihinana eto rehefa mandinika amin'le teny hafa zany, teny firenena hafa, teny frantsay na teny teny anglisy ohatra na teny hafa dia mifamihina ohatran'ny hoe mety hoe mifanoroka ihany koa fa mifamihana eto zany ohatran'ny hoe manao ohatran'ny hoe fanaovam-beloma, manao câlin, fa misy koa zany ny andro zay mety hoe hijanonana zany no mety azo itenenana an'ity le hamihinana ity koa. Na misy fotoana koa zany hoe hamihinana zany misy zavatra tianao fehezina, misy zavatra tianao tazomina daholo rehetrarehetra fa misy fotoana mila lâcher-na zany, zay zany amin'ny teny frantsay le izy mila avahana, esorina, tehirizina atao anatin'ny fonao tao daholo ny hatezerana, ny alahelo, ny hamafisana fa androany zany matoa tonga le teny satria mety tsy miverina matetika ny teny eto dia fotoana hamoahanao ny ao am-po meo an'i Jesosy. Makanisa ty amiko ianareo hozy izy zay miasa fatratra sy mavesatra entana, za ame anareo fitsarana. Jesosy miteny an'izany ka atolory an'i Jesosy ny enta-mavesantsika fa aza finina fa atolory an'ny Tompo zany ny entana hifadiana hozy izy tsy hamihinana. Ao ny andro hitadiavana ary ao ny andro hahaverezana. Zay zany misy mitady mety hoe mitady hitadiavana zay koa betsaka ny atao hoe fitadiavana amin'ny fiteny malagasy de hoe mitady vola na mitady harena fa mety misy fahaverezana koa mitady hery, dikan'izay le arak'ilay teny teo hoe mety teraka de mitombo rehefa ao amin'ny fahataniranao eo matetika no feno fasahiana, mieritreritra ny tsy ho reraka fa tsy maintsy handalo amin'ny fahalehibiazana ihany ny rehetrarehetra. De zay le izy hoe ao ny andro mety hahaverezana, mety very fananana, very entana, very aina ihany koa fa mahafantatra an'izany tsika rehetra dia mila miomana amin'izany, fiomanana ihany koa. Arak'ilay teny teo hoe hiomana tsika hiditra ny lanitra ka teny fampiomanana daholo zany zao teny zaraina zao. Ao ny andro hitahirizana ary ao ny andro hanariana. Ny tsirairay avy mety mahita an'izany mahatsiaro kely eto amin'ny aty Eropa moa zany ho an'ny Madagasikara angamba misy ihany zay fa aty mahatsiaro tamin'ny andronay teo aloha zany efa ela ihany tena taty de vao tonga dia hoe hiverina rehefa vita ny fianarana, vita ny atao aty de hiverina à Madagasikara de vao tonga de maka zavatra toerana iray mihitsy ary hitehirizana, mividy tsaroako mihitsy zany ohatran'ny hoe nomezana le izy taty aoriana fa vao tonga zany le namana de mividy tele faran'ilay ngeza le tena ngeza be le mihitsy de nitehirizina hoe entiko mody ty rehefa hody à Madagasikara. De nitehirizina mihitsy le tele ngeza be faran'izay ngeza misy an'le mibotsina be aoriana teo iny. Andeha hody amin'izay tsy tafody raha tsy vita ny fianarana 5 taona, enina taona teo aoriana, fa tsy lamaody intsony le izy fa tele fisaka ny lamaody, tsy hizaka sady tsy mety no lafo be ny mandefa anazy de nariana fotsiny. Tsy tian'ny olona intsony le izy satria tsy lamaody. Ka zay le izy hoe ao ny andro hitehirizana, de ndray tsika mieritreritra hoe tehirizina, tehiriziko ty ny fananako na ny harena io ary ne tehirizina ny zavatra rehetrarehetra fa misy hozy izy ny andro hanariana. Mila mijery an'izay koa zany tsika fampianarana daholo eto ny amin'ny fiainana andavanandro tenenin'ny baiboly zany hoe mahagaga hoe na ny fiainana andavanandro ary de tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe misy zavatra fotoana hitehirizana fa
Rehefa indraindray mila manao triozy izy ny fiteny dia manao zavatra jerena hita teo ohatran'ny tsy mety intsony fa mba aleo esorina fa indraindray ary mandoto manimba ny fiainana ary fa mila zany ariana ihany koa. Ao ny andro vintana ary ao ny andro anjairana. Zany rehetrarehetra zany dia fampianarana ho antsika raha misy ny zavatra mety hoe fandrovitana zany misy zavatra rava zany koa indraindray fandrovitana ny fiainana, ny fihavanana, voateny eo ambany eo zany rehefa kelikely. Ny rovotra misaraka ny fihavanana, ny fiarahamonina fa indraindray misy fotoana zany mba tokony ho zairina. Mandraitra fihavanana zany tsy mora ny mandraitra fihavanana satria indraindray misy fisarahana mihitsy amin'ny fitovizan-kevitra, tsy fitovizan'ny fijery fa misy fotoana zany anjairana, atambatra ilay izy indraindray ny dikan'izany zairina zany tsy tena le araky ny fiteny hoe original, tsy le voalohany iny intsony fa nisy rovotra teo fa misy zaitra eo afovoany eo fa mitambatra ilay izy. Na izany ary mitambatra, ny tompo mahafantatra ny tiany ambara amin'izany hoe misy fotoana rovotra, tena mandrovotra mihitsy ny amin'ny fiarahamonina, ny amin'ny fifankatiavana, ny amin'ny zavatra atao fa misy koa ny fotoana anjairana tena hoe mila mitambatra, mila mitady hevitra. Ny dikan'rehefa mandraitra koa zany dia maka tady, maka kofehy hafa mihitsy hanambarana azy. Ilay kofehy io dia Jesosy io. Any amin'ny mpitoriteny toko fahaefatra, fahafiry izy izay. Eto amin'ny fahaefatra eto ary angamba no vakiaka ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy inona moa izy teo? Eto amin'ny andininy faha 1 andiny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy maharesy ny irery aza na ny roa kosa tsy ho leo, ny mazaka 3 olana dia tsy mora tapahina. Io zany miresaka momba ny fanambadiana hoe tsara ny roa noho ny iray. Dia mahagaga izy ny teny mazaka 3 olana, teny fampiarezana amin'ny tokantrano io matetika. Hoe maninona lasa 3 olana ilay mazaka fa ilay olona roa tsy tafatambatra raha tsy eo Jesosy ny fanahy masina. Io maha 3 olana anazy zany. Hoe tsara ny roa noho ny iray raha matory izy dia mafana, tsy lava izy raha misy lava ny iray dia hatsangany iray fa ny mazaka 3 olana ohatr'a izy no sarotra tapahana dia ny dikan'izany tsy mora tapahana dia dikan'izany ilay fahanteliny amin'ilay mazaka zany 3 olana zany tady anankitelo na olana dia fantatsika natao hoe randran-telo, manao randrana zany fa ny randran-droa dia mora vahana fa rehefa manao randran-telo ianao dia sarotra ny mamahana azy, tsy mora tapahana. Dio Jesosy Kristy io fanahy masina, mila angatahantsika mihitsy zany ny tompo no hanambatra ilay zaitra. Io zany ilay tady manambatra ny zaitra satria zavatra efa rovotra no atambatra dia angatao ny fanahy masina, angatao Jesosy mba hampitambatra ny zavatra efa rovotra zany fa izy no mahay mampitambatra sy mampaharitra ny zavatra efa simba zany na rovotra ka halamina. Ohatra ny tompontsika ny amin'ny fanazavany ary ny andro angina, ao ny andro anginana amin'ny anaran'i Jesosy ary ao ny andro itenenana. Zay le ao amin'ny aoriana kely eo ary za tsy mamaky zany fa io ny fampiarezana tamin'ny inona moa izy teo mpitoriteny toko 15 hoe ao ny anginana hoe aza aingam-bava, aza dehibe teny loatra, aza mahery fiteny fa indraindray mangina ihany. Fa ao izy ny andro itenenana efa zay le itenenana eto raha hoatsika amin'ny tsika mpinon'Andriamanitra hoe rehefa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia inona ny tenin' Jesosy mandeha ohatr'a izy mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Inona ny toriana rehefa miteny zany dia zavatra tsara. Filazantsara dia Jesosy Kristy ny filazantsara, zay no itenenantsika. Rehefa nandray tsika mety nangina tsika hatramin'izay fa matoa tonga koa ilay teny dia maniraka antsika zany hanambara ny tenin'Andriamanitra. Zay ilay andro itenenana andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ao ny andro itiavana ary ao ny andro ankahalana. Aza gaga tsika fa tonga amintsika zany, mety tonga zany engany tsy ho haritra amin'izay fankahalana izay tsika fa ny tenin'Andriamanitra ny Matio toko 9 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 raha mamaky tsara tsika dia izy hoe
mamela ny helokay tahaka ny namelana izay meloko taminay. Io le fankalana io. Fa raha mamela ny heloko ny namanareo ianao sisa dia avelan'ny tompo koa ny helokareo, fa raha tsy mamela ianao dia tsy avelany koa ny helokao. Ka zay le izy hoe ny fankalana io matoa ny tonga ny teny koa zany dia tiana ambara mihitsy hoe ny famelan-keloka no vahaolana amin'io. Dia fantatsika tsara fa io fitiavana io tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Fa i Solomona zany no tantaran'izay mihitsy hoe eo ny andro itiavana, eo ny andro ankahalana. Zay indray tsika rehefa tohina zany dia tonga le fankalana fa mila mitandrina fa zany de manakana antsika tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Satria tsy hamelantsika ny tompo sisa de ny dikan'izay tsy hiaraka aminy tsika zany satria izy ny tompon'ny lanitra. Faraparany eto zany amin'ny laron-tsaosy ao ny andro iadiana ary ao ny andro iavanana. Zay le izy tonga de valiana eo kay. Tonga de valiana eo teo le fitiavana sy fankalana. Fa raha fa niady zany amin'le fankalana dia verina amin'ny fampihavanana ihany. Zay le fanjairana teo angataon'ny tompo hiasa ny fanahy-masina, hanala ny alahelo, ny fahatezerana fa mandalo amin'izany daholo tsika olombelona fa ny tena hoe zay masina ihany hoy izy no hitan'Andriamanitra ny masina zany de ny olona miala amin'ny fankalana, ny fitiavana, io zavatra io tena any amin'ny Korinthiana voalohany toko fahatelo amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo de miteny mihitsy fa n'inona zavatra miseho de ny fitiavana no lehibe indrindra hoy izy ka angatao koa zany ny tompo hananantsika fitiavana. Andininy fahasivy amin'ny laron-tsaosy inona no soa azon'ny mpiasa amin'izay sasarany. Zay zany misy fanontaniana eto. Miasa tsika inona no soa de valiana eo ambany eo izy. Andininy fahafolo amin'ny laron-tsaosy efa hitako ny asa izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona isahiranany. Efa hitany zany. Hitan'ny Solomona ny asa izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona isahiranany. Ny olona tsirairay avy de nomeny asa isahiranany. Ny zavatra rehetra andininy faha-1 amby folo amin'ny laron-tsaosy, ny zavatra rehetra dia samy nataony ho mendrika amin'ny fotoanany avy. Zay zany angatantsika ny tompo raha mbola mahita isika indraindray fampahirezana le izarantsika eto zany hoe mbola tsisy ohatran'ny tsy mahita zavatra mendrika zany amin'ny fiainako. Dia fotoana zany amin'ny zavatra rehetra dia samy nataony ho mendrika amin'ny fotoanany avy. Angatao mihitsy ny tompo zay le fampahirezantsika eto. Misy zany ny reraka, nisy fotoana mihitsy hoe ohatran'ny fampiresaka izay mianadahy hoe tena ohatran'ny rera-dreraka isika izany sa ny olona ohatran'ny rera-dreraka mangingina. Fa raha tsy mahita an'izay fahamendrehan'Andriamanitra de fotoana zany zao angatao ny fanahy masina, angatao ny tompo azahoantsika an'izay hoe ny zavatra rehetra dia samy nataony ho mendrika. Fotoana hamendrika antsika zany amin'ny fotoanany avy ary ny mandrakizay de efa nataony tao am-pony. Rehefa mendrika isika, rehefa tanteraka faly miaraka amin'ny tompo le mendrika eo zay koa no tena atao hoe mendrika de voavela heloko. Sambatra hoy sezany amin'ny Salamy faharoa amby telopolo izy de miteny amin'izay mihitsy hoe sambatra ny olona izay voavela ny helony sady voasarona ny fahotany dia tsy sain'ny tompo heloko. Zay le atao hoe sambatra zany, ny dikan'ny sambatra de mendrika. De inona ny filazany azy eto? Ary ny mandrakizay hozy izy. Ny mandrakizay zany ny any an-danitra mandrakizay zany tsy le fiainantsika amin'izao fotoana izao fa ary ny mandrakizay de efa nataony tao am-pony. Efa miaina ao am-pontsika sady zany satria sambatra isika fa voavela heloko tsy voasarona ny fahotana. Kanefa tsy hitan'ny olona hozy izy ny asan'Andriamanitra na hatramin'ny voalohany na hatramin'ny farany. Tsika zany zay le hoe anjabain'ny Satana indraindray. Efa nomeny an'le fikarakarana ny tompo, efa nomeny antsika Jesosy. Jesosy efa nomeny ho famonjena, ho fanavotana fa tsy hitan'ny olona izany. Ny olona variana amin'izao fiainana izao variana mijery ny manodidina, ny ady, ny loza, ny korontana, ny ady politika moa zany tsy hafenina any amintsika. Tena mampieritreritra fa variana amin'izany tsika. De tsy hitan'ny olona hozy izy ny asan'Andriamanitra na hatramin'ny voalohany na hatramin'ny farany. Ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de nanomezany zanan'ilay tokana. Fa toy izao hozy izy no itiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tenin'Andriamanitra mihitsy zany. Ka zay le izy hoe ny fiainana mandrakizay zany ny mandrakizay dia ny fananantsika an'i Jesosy
raha mahana an'i Jesosy tsika dia efa manana mandrakizay sady ary efa noteneniny hoe tsy ho tsaraina sady ary amin'ny finoana hafa ny fitsarana ny olona izay mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao ka vonona handray amin'izany rehefa avy eo dia hisy vavaka rehefa avy eo zany fanoratena. Raha variana koa mierikerika dia mbola hivavaka koa tsika ingany ny Tompo hamindra fo koa sy hiaraka amintsika. Dia andiny faharoa ambin'ny folo aminaran'i Jesosy hoe fantatro fa i mpitory-teny ahy zany ny tenan'io Solomonina tsy misy tsara amin'ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy ny manao ny tsara raha mbola velona koa izy. Zay zany ny teniny mihitsy zany. Inona no tena tiantsika olombelona raha velona koa tsika, inona moa zany no tena tokony ataontsika fa tsy mifaly ve? Raha malahelo tsika dia mieritreritra hoe inona moa zany misy miteny manontany tena hoe inona moa zany ny antom-pivelomako, inona ny iainako fa toa tsisy fifaliana. Zay mahatonga antsika na mahatonga ny Tompo mihitsy, Jesosy mihitsy zany teny hoe mba karakarao reny sahirana mijaly reny fa tsisy fifaliana. Raha manana fifaliana kely tsika, misy zavatra kely mihoatra dia omeo fifaliana koa ny hafa. Fa zay hozy izy no tsara amin'ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy manao ny tsara raha mbola velona koa izy. De zay le zavatra manao ny tsara zany, manao ny tsara dia mikarakara, tenin'i Jesosy mihitsy zany any amin'ny Matthieu 5:20 any hoe zao hozy izy zao ny zavatra ahafantarako hoe inona no tianareo mikarakara ny mahantra, mpitondra tena, zany ny tsara, zany ny tena fivavahana marina koa izy sy masina ary hozy any amin'ny Jakoba any zany. Dia andiny fahatelo amby folo aminaran'i Jesosy fantatro koa fa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezan'Andriamanitra zany. Zay zany n'inona zavatra omen'ny Tompo zany. Raha mihinana sy misotro tsika ka faly dia mihevera fa avy amin'ny Tompo zany. Indray mety mieritreritra hoe noho ny fiasako zany tena mahay miasa, zany nomena manam-pahaizana fa samy tokony hanana an'izay ny tsirairay fa mety tena hoe fanomezana. Amin'ny fitenin'ny mahazatra moa zany hoe ny angaran'ny Tompo. Tsika zany tsy miteny hoe ny angaran'ny vintana fa ny angaran'Andriamanitra tsika ianao raha nomeny fifaliana na nomeny fahafahana miaina sy misakafo tsara ohatran'izany arak'izany. Fa fantatro koa fa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany ny rehetra ny olombelona dia fanomezan'Andriamanitra zany. Betsaka ny misasatra fa tsy inona moa izy teo? Inona le fiteny gasy mahazatra amin'izao fotoana izao tsy misahana, tsy misitraka. Zay le izy. Zay ny fiteny mahazatra amintsika amin'izao fotoana izao. Betsaka ny miasa fa tsy misitraka an'le ezaka zany. Fa ny olona no misitraka, mety ao anatin'ny aretina izy, indraindray mety maty mihitsy ary fa ny hafa no manara-po amin'le zavatra nisasarana fa aingany tsika tsirairay avy mba hisitraka, hihinana sy hisotro finaritra amin'ny fisasarana zay nomen'Andriamanitra antsika. Fanomezan'Andriamanitra zany hozy izy. Dia eto andiny fahaefatra amby folo ary izy de niteny mihitsy hoe fantatro fa izay rehetra nataon'Andriamanitra dia haritra mandrakizay. Izay nataon'Andriamanitra ihany maharitra mandrakizay. Ary ny ataon'Andriamanitra zany dia ny tany sy ny lanitra maharitra mandrakizay. Ary io rehefa noteneniny fa Jesosy miteny mihitsy ary hoe ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniny tsy mba ho levona. Ny teniny zany dia Jesosy ihany koa io teny io. Jesosy ny tonga nofo fa zay tenin'Andriamanitra daholo zany. Tsy azo ampiana ary tsy azo analàna zany hozy izy ataon'Andriamanitra zany mba hahatonga ny olona hatahotra azy. Tsy azo hiadian-kevitra zany no tiany lazaina. Indraindray tsika miady hevitra mihitsy hoe zao ka zao no tena izy ka zay ny tena zao ny fanao an'io. Zay le hoe misy karazana fivavahana be da be, anaram-pivavahana be da be mihitsy hoe ty ny anay no tena mety, zay ny anay misy hoe ny anay ny masoandro no tena ivavahanay fa io manome hafanana, ny anay ny volana fa io nitondra ny mahatsaratsara anay, ny anay ny vato, ny hazo. Fa fantatsika fa hoe fanomezan'Andriamanitra zany. Andriamanitra ihany hozy izy izay nataon'Andriamanitra no haritra mandrakizay. Tsika olombelona zany dia mila mahatoky fa Andriamanitra no tompon'izao rehetra zao. Le Andriamanitra ivavahantsika resahantsika zao dia le Andriamanitra tompon'izao rehetra zao nahary ny lanitra sy ny tany ka zay apetraka foana ihany koa.
tsy azo ampiana ary tsy azo analàna zany ohatry izy ataon'Andriamanitra izany, ataon'Andriamanitra zany mba hahatonga ny olona hatahotra azy. Mila matahotra an'Andriamanitra isika dia arak'ilay teny any amin'ny fahendrena any amin'ny ohabolana hoe ny voaloham-pahendrena na voaloham-pahalalana dia ny fatahoran'Andriamanitra. Raha te ho endritsika na te hahalala zavatra zany dia ny fatahoran'Andriamanitra hozy izy aoka ny olona hahatonga ny olona hatahotra azy. Izay atao izao dia efa natao fahiny ary izay mbola ho avy dia efa nisy fahiny ihany koa. Na dia efa lasa aza dia mbola tadiavin'Andriamanitra indray. Zay zany zavatra misy zao zany efa nisy taloha ihany. Fantatsika tsara fa efa noravahan'ny Tompo Andriamanitra matetika ny tany. Raha misy zavatra tsy mety koa zany dia ravany satria Andriamanitra koa afo mandoro, Andriamanitra koa tezitra izy rehefa tsy manaraka ny sitrapony ny olombelona. Fantatsika fa tamin'ny andro Noa dia tena nasiany tondra-drano. Dia ilay zavatra taloha tamin'ny andro Noa ihany zao zavatra hitantsika izao fa miova. Mety talohan'izany efa nisy zavatra hafa koa fa ny Tompo dia tena nifidy. Izay nahatonga anazy namoaka ny Abrahama. Izao fivavahana ataontsika izao dia i Abrahama no nantsoin'Andriamanitra mba hampisehoany hoe izaho ilay Andriamanitra tokana nahary ny lanitra sy ny tany. Niteny tamin'ny Abrahama izy dia ny Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, Jakoba niteraka ny atao hoe Israely, dia tao amin'ny zanak'Israely nahatonga an'i Jesosy izay arahantsika izao. Tsika zany tsy nahafantatra an'io Andriamanitra io raha tsy teo koa Jesosy izay arahantsika, fa io Andriamanitra io dia tadiavina foana io ary io ihany no antony taloha sy ankehitriny. Misy hozy izy le teo amin'ny tery aloha teo vakitsika hoe na hatramin'ny voalohany na hatramin'ny farany. Zay no resahantsika eto zany zao no andro farany. Manakaiky ny farany mihitsy zao tsika araka ny fampianarana eto foana fa zao no andro farany miomana ve tsika anisan'ny tafiditra sa sao dia tavela etỳ an-tany ety fa zay no fampielezantsika foana mba handeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, amin'ny fahamasinana. Misy ny marina zany dia ny tenin'Andriamanitra ato ny atao hoe marina. Ny fahamasinana dia ny fahatahoran'Andriamanitra hitondra tena, mendrika, hiala amin'ny ratsy, hilainga, fitaka, fijangajangana be dia be nefa tenenina matetika eto mba ho tanteraka eo anatrehan'ny Tompo tsika fa averina eto foana fa izay masina ihany hozy izy no ahitan'Andriamanitra ka aingana antsika mba handroso amin'izany fahamasinana izany. Ho vakiako ny 2:40 ka hatramin'ny 2:20 dia raha misy teny tiany Tompo ambara angambany dia ho tenenina fa raha vakiantsika izy dia tsika mahafantatra efa nomena ny fanahy masina. Tsirairay avokoa zany ampairezana antsika izany fa izay izao zany no mizara. Misy tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5 hoe aza aingam-bava aza dia be teny loatra fa ny manantona hiaino hozy izy ny tsara noho ny miteny be loatra fa zay moa zany ahasahana mifampizara eto dia miteny fa ny tsirairay avokoa dia mangatao ny fanahy masina dia ho hitanao fa hiteny hampafantatra anao ny fanahy masina hanolo-tsaina hanome fanazavana. Io ilay hoe fanahy-panazava, mpanolo-tsaina, fanahy fahatakarana, hampafantatra antsika rehefa mamaky teny tsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy dia mivavaka tsara mangataka ny fanahy masina fa ho asehony amintsika zany asehony aminao fa hoe izao ny tiany ambara ka raha misy tiany Tompo ambara dia ho lazaina fa raha tsisy dia vakiantsika manontolo zany ny 2:40 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny efa fantatsika teo hoe hiafara amin'ny fahafatesana ny rehetra. Izao koa no hitako tetỳ ambonin'ny masoandro, tetỳ ambanin'ny masoandro azafady. Izao koa no hitako tetỳ ambanin'ny masoandro. Eo amin'ny toeran'ny fitsarana dia ao ny aratsim-panahy. Eo amin'ny toeran'ny fahamarinana dia ao ihany koa ny ratsy fanahy. Zay zany mety efa hajanona mpisady fa mazava zany. Na any amin'ny fitsarana na amin'ny zavatra heverantsika marina dia misy ratsy fanahy foana ao. Dikan'izany devoly zany eo foana. Devoly tsy kely lalana. Jesosy miteny hoe roainy devoly dia handositra anareo. Eo foana izy. Aza gaga tsika fa na ao anatin'izao fahamarinana fitadiavana ny Tompo izao na amin'ny fitsarana izay heverina hoe fitsarana olombelona na zavatra hoe manara-dalàna araky ny lalàna dia eo ny aratsim-panahy ary ao koa ny ratsy fanahy. 2:50 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ao anakapo, samy ho tsarain'Andriamanitra na ny marina na ny ratsy fanahy, samy manana ny andriny
avy ny raharaha rehetra sy ny asa rehetra ity. Hosaraintsika na tsara fanahy na ratsy fanahy fa tsika zany mahafantatra ho tsaraina daholo tsika ka miomana fa arakaraky ny ataontsika ety an-tany ety zany ny hitsarana antsika arak'ilay teny teo hoe ho tafiditsy ny lanitra ve sa any amin'ny elo, any amin'ny hafibe zany fantatsika tsara zany any amin'ny apokalipsy toko faha 2 faha 2 any faha 2 no manazava tsara matetika mihitsy zany any faraparany any manazava ny hoe elo sy ny hafibe sy ny farihy mirehitra afo io fa misy zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra zay nampitondrainy ny Jaona koa. Dia 9:20 amin'ny Jesosy, hoy aho anakapo ny amin'ny zanak'olombelona, ny mba izahan'Andriamanitra toetra azy izany ka ho hitany fa raha ny tenany ihany dia biby izy. Mampieritreritra le teny fa hoe na ny tenany ihany zany ny zanak'olombelona izahan'Andriamanitra toetra azy zany hozy izy ary ho hitany fa raha ny tenany ihany dia biby izy. Fa izay manjo ny zanak'olombelona no manjo ny biby. Mitovy ihany ny miantra amin'izy roa tonta. Fa toy ny hafatesan'ny iray no hafatesan'ny iray koa. Eny, iray ihany ny fofinaina ananan'izy rehetra ary tsy misy oharan'ny olona amin'ny biby fa samy zava-poana daholo izy ireo. Hitantsika fa mampieritreritra, mampatahotra, mahagaga ny fanazavan'ny mpitory-teny azy zany. Zany hoe le aina tena fototry ny fiainantsika dia aina io. Ao amin'ny aina ny ao anatin'ny fo ny fototry ny misy ny aina koa izy ny tenin'Andriamanitra, ny rahana zay nahatonga an'i Jesosy nandatsaka ny rahany fa io raha io zany ao anatin'ny raha io koa misy ny aina. Fantatsika tsara zany fa rehefa tsy mitepy intsony ny fon'ny olona, tsy mitoriana intsony ny raha dia tapitra ny ain'ny olona. Zay nahatonga an'i Jesosy mihitsy hoe alatsako ny rahako ho fanavotana. Ary ny fiainantsika tsy mijanona amin'izao ihany zany, zay mahasamihafa antsika amin'ny biby ohatra fa tsika dia manantena amin'ny men'Andriamanitra saina sy fahalalana hoe itoy ny fiainantsika dia any amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy miteny, "Izaho hanamboatra fitoerana ho anareo ka any amin'izay misy ahy no hitoeranareo koa." Dia zay ny fanantenantsika fa raha tsy manana fanantenana an'izany tsika dia ho very ihany zany raha fanontaniana ety amin'izao tontolo izao dia angamba ny azo tenenina hoe hitovy amin'ny biby ve sanatria fa ny aina raha resaka aina sy ny fofinaina dia hitovy ihany hozy izy ny biby sy ny olombelona. Very kely izy ary tsy misy oharan'ny olona amin'ny biby fa samy zava-poana daholo izy ireo. Zava-poana zany raha ny resaka aina io no resahana fa raha resaka fanahy no resahana dia fantatsika fa ny olombelona men'Andriamanitra fanahy izay tsy mitovy amin'ny biby. Izy rehetra dia samy toerana iray ihany no alehany. Avy tamin'ny vovoka izy rehetra ary samy hiverina ho amin'ny vovoka ihany indray. Hitantsika amin'izany fa raha ny vatana zany fantatsika tsara fa nalaina tamin'ny vovoka isika dia hitantsika mihitsy rehefa tonga ny fahafatesana n'iza na biby na olombelona nofo zany dia mivadika miverina vovoka. Fa arak'ilay teny teo dia fanahy io. Resaka fanahy no resahantsika. Misy fampiresana teto tsy haiko na teto amin'ny YouTube mivantana na tamin'ny fiaraha mivavaka WhatsApp fa nisy teny na izaho na mpanompo Mama Felisiana no tantarany resaka an'izy fa ny olona zany manambara ny amin'ny fanambadiana. Nanontany le olona hoe anankiray nanambady fariseo angamba izy io sa sadoseo nanontany fa tamin'ny mpianatra tamin'i Jesosy. Nanontany an'i Jesosy hoe nisy olona anankiray hozy izy nanambady 7 mirahalahy fa maty daholo zareo dia le vehivavy anankiray izy efa tonga any an-danitra izy dizany no vadiny. Dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe adala mihitsy nareo fa tsisy izany intsony, tsisy resaka fanambadiana intsony aloha zany any an-danitra any fa hafa mihitsy ny vatana any ary any zany dia fiainana hafa. Ny fanahin'ny olona no miaina any an-danitra any satria ny fanontanian'ilay olona rehefa tonga zany ny fitsanganana amin'ny maty any an-danitra any dia iza no vadiny hozy izy fa tsisy resaka fanambadiana any voalohany indrindra ary tena hoe fanahy no resaka any fa tsy le vatana vovoka. Le vovoka zany hitsany ety an-tany ety fa ny fanahintsika dia miakatra any an-danitra ary mila fantarintsika zany satria raha misy ny fanahy tsara, ilay hoe ratsy fanahy teneniny ery aloha misy matoa izy miteny misy ratsy fanahy zany dia misy koa zany ny tsara fanahy. Misy koa matoa miresaka hoe ratsy fanahy sy ratsy fanahy, fanahy no resahana fa ny fanahy na
fanahintsika zany hiakatra any an-danitra de misy ny atao hoe fanahy ratsy, fanahy maloto, ny fanahin'ny devoly, ny fanahin'ny satana, fa misy ny fanahy tsara de fanahin'Andriamanitra, fanahin'i Jesosy. Fatahantsika daholo zany amin'izao tenin'Andriamanitra zany isaorana ny Tompo fa tsika zany zay no tsy itovizantsika amin'ny biby. Izy rehetra hozy izy dia samy toerana iray ihany no alehany avy amin'ny vovoka izy rehetra ary samy miverina amin'ny vovoka ihany indray. Zay raha ho an'ny vatana fotsiny io zany fa ny fanahy hafa. 120 amin'anaran'i Jesosy, iza no mahalala raha miakatra ho any ambony ny fanahin'ny olombelona, zay le resahantsika teo, hitantsika fa fanazavainy sady, ary raha midina any ambany amin'ny tany ny fanahin'ny biby. Amin'ny fijerintsika olombelona de zany no fieritreretantsika. Hoe fanahin'ny biby tonga de ohatran'ny hoe any ambanin'ny tany satria tsy biby ry zareo. Iza no mahalala hozy izy? Ny sasany indray zany mampahatsiaro an'izay, misy sasany ny fanahin'ny biby io de heverin'zareo le misy hoe incarnation, de mifindra amin'ny olona de rehefa mifindra amin'ny olona de lasa voalavo, lasa omby, zany indray ny filazan'ny sasany azy zany fa tsika de mahafantatra mihitsy fa Jesosy naniraka ny fanahy masina. Io any amin'ny asan'ny apôstôly any mihitsy de nataony mihitsy hoe naseho mihitsy hoe nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina tahaka ny lehilahy hozy izy. Dia le fanahy masina io no nomen'ny Tompo ary niteny Jaona mpanao batisa rehefa nanao batisa de niteny mihitsy hoe za de manao batisa amin'ny fibebahana amin'ny rano. Zay le dikan'le manao batisa amin'ny rano be zany Jaona mpanao batisa no teny an'izany. Za manao batisa amin'ny rano hozy izy fa le avy ao aorianako manao batisa amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Tiaka izany fa misy ny fanahy masina izay avy amin'Andriamanitra, avy amin'i Jesosy ka zay tsika olombelona. Fa eto zany ny fanahin'ny biby mety midina tokoa, fa ny fanahintsika olombelona hozy izy raha mandray an'i Jesosy, mino an'i Jesosy dia mino koa tsika fa hiakatra any an-danitra ny fanahintsika mba tsy ho any amin'ny biby koa zany any ambanin'ny tany any. 2:20 amin'anaran'i Jesosy, efa hitako fa tsy misy tsara noho ny ifalian'ny olona amin'ny asany satria izany no anjarany. Zay zany raha miasa tsika, raha manao ezaka, ny asa ataontsika ankoatra ny asa fitadiavana de ny asa fitoriana. Tena misy fifaliana zany rehefa mitory manambara ny tenin'Andriamanitra, zay no tena ataontsika mba tsy ho very ny olona, mba tsy ho any amin'ny elo. De zay no tena hoe misy fifaliana tiany teneneno tokoa hoe efa hitako fa tsy misy tsara noho ny ifalian'ny olona amin'ny asany satria izany no anjarany. Zay engany mba hifaly tsika amin'ny asa. Ny asantsika rehefa nandray an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy de hozy izy hoe ndana hozy izy, nasain'ny asa ny rehetrarehetra tahaka ny apôstôly sy ny hafa, mitory ny filazantsaran'ny olona rehetra fa mba ho avitra ny olona zany fa tsy ho any amin'ny elo, any amin'ny afo be. Andininy farany eto zany amin'anaran'i Jesosy hoe fa iza no hitondra azy hiverina mba hahita izay ho avy any aorianany. Zay zany, fa iza no hitondra azy hiverina mba hahita izay ho avy any aorianany. Raha mahita an'le fanontaniana tsika de ohatran'ny hoe miantona le fanontaniana fa efa henontsika teo ny valiny, iza no hitondra an'le hitondra azy hiverina dia Jesosy. Jesosy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana no hiverina antsika. Izy no hitondra antsika araka ny teniny koa fa izy ho avy tahaka ny tselatra hozy izy avy any antsinanana sy andrefana de ho avy Jesosy haka izay anazy ihany koa. Ka izy no hitondra hiverina mba hahita izay ho avy any aorianany. No avy any aoriana dia ny fanjakan'ny lanitra. Averintsika foana zay fa ny tanjontsika dia handroso hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Ny tena famonjena efa nambarako tety ihany angamba zay fa nahagaga anahy fa zay no nasehon'ny Tompo tatoato eo amin'ny 2 volana teo zany rehefa tena namaky sy nandinika an'ilay Virjiny 10, ny 5 adala, 5 andro, samy Virjiny, samy mitahiry solika, samy raha niheverina azy de tena fiangonana masina io zany reo olona mivavaka, fa ny anaky 5 de tena tsy tafiditra mihitsy. Nitenenin'le mpiambina hoe tsy fantatra akory nareo hozy izy, miala amiko. Mampatahotra zany fa ny 5 zay endry nitahiry solika, zay no tafiditry ny lanitra. Ka engany antsika mba hitahiry ny tenantsika, handray an'i Jesosy hitahiry ilay solika zany de ny fanahy masina, ny fahamasinana ihany koa, ny fahamarinana fa ireo ihany no tafiditra. Ary ny atao hoe famonjena, ny atao hoe voavonjy de ny olona tafiditra ao an-danitra. Rehefa tena ao an-danitra ao zany tsika de tena zay vao tena mifampiarahaba. Zay vao tena manao
fampiarahaba, fiteny mahazatra moa angambany hoe samy manao kokoa. Raika ianareo koa kay aty, ianona koa kay izany aty de mifampiarahaba fa ety zany mbola fihazakazahana, fampianarana, fampitandremana antsika hoe inona re zany no atao mba hidirana ny lanitra. Inona ny ataoko sao de mba ho tafiditra sao de tsy tafiditra, ka raha manantena fa tafiditra ty zavatra ty ny lalana hitako fa tsara, eto io sisa io lalana io, tery io lalana io mankany an-danitra io fa ny lalana mankany amin'ny fahaverezana de malalaka. Fa eto io aza gaga ianao raha sarotsarotra ny lalana mankany, fa rehefa hitantsika io dia io zany no izorantsika dia manara-dia an' Jesosy, zay ny filazana azy, manara-dia an' Jesosy Kristy dia miteny amin'ny hafa koa hitako ty lalana ty fa tsara, araka ny teny amin'ny martiora mihitsy hoe hitako ny lala tsara ka izorako, de miteny amin'ny hafa koa tsika zay le Jehovah-volombelona, hitako ty lalan-tsara ty fa tsara fa mba teneniko aminao koa mba harao fa sao de tsy tafiditra. Arak'le teny teo zany miezaka daholo tsika engane mba ho tafiditry ny lanitra dia hifampiarahaba tsika any amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ny tompo de tsara. Iza no hitondra azy ivelona mba hita izay ho avy any aoriana, de Jesosy Kristy ny fanahy masina, zany ny hitondra antsika ka io le angatantsika. Hivavaka tsika hamarana antsika amin'ny fotoana dia raha te handray an' Jesosy, mbola tsy nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao dia afaka manaraka vavaka, indray moa zany amin'ny voalohany io sarotsarotra ny mivavaka ohatra hoe tsy zatra, fa ny vavaka de arakaraka ny fahazotoana miresaka amin'Andriamanitra, resaka atao amin'Andriamanitra io. Tsisy tena hoe misy zavatra fahaizana be, araka ny fiteny misy formule tsara fa ny fahazahoana fahazarana mamaky tenin'Andriamanitra raha tena mahatonga ny hoe fa maninona ny sasany mailaka mivavaka, mahita teny amin'ny vavaka dia mamaky tenin'Andriamanitra ary mivavaka tena fianarana mivavaka dia ao amin'ny salamo. Manomboka amin'ny salamo any amin'ny voalohany any ka hatrany amin'ny farany any sady tononkalo izy io, ny tonon-kira dia tena vavaka tena tsara, fiderana, fanomezam-boninahitra, fibebahana, fonana, fisaorana, zany rehetra rehetra zany hitantsika eo amin'ny salamo ka raha tsy mahay mivavaka zany fa hoe maninona tsy hoe tsena hoe zavatra tsara, tsy maintsy hoe mahay zany fa miteny moa zany io, miteny tsotra de efa afaka atao amin'Andriamanitra fa tsara mamaky, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra dia aza kivy, aza reraka. De zay zany alohan'ny hamarana antsika amin'ny fotoana avy eo mbola averina ihany moa zany ny fanazavana foy avy eo fa hivavaka tsika raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao dia arao ny vavaka, raha hanao fanavaozana fanoloran-tena koa dia fotoana zao hanavaozantsika ny fanoloran-tena mba tsy ho reraka ho any an-davaka fotsiny zany ny vatana ho faty daholo ihany any amin'ny mety hitovy amin'ny biby zany ny fahafatesana rehefa tsy misy fanahy. Rehefa tsisy fanahy masina de mitovy amin'ny biby. Sanatrian'izany araky ny fiteny mba tsy ho zany tsika fa mba ho feno fanahy masina ka eo any amin' Jesosy ny fanahintsika any an-danitra any zany ka de hivavaka tsika hamarana antsika ny fotoana alohan'ny hamarana antsika ny fotoana, hivavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotra anao say ny amin'ny teny mampianatra anay ny amin'ny sitraponao. Zao tokoa izy ianao no fitsarana raha androany no hitsarana zao fotoana hariva zao dia isaoranay ianao ny zavatra vita rehetra. Raha ny tena marina mpanompo tsy mahasoa zay Jesosy, zay mianadahy no niasa teto, nitory, niteny ka dia hifonana aminao raha nisy teny tafahoatra tokoa, raha nisy teny tsy voahevitra, raha nisy teny tsy araka ny sitraponao de efa hifonana aminao foana zany diovy sasao zany ary indrindra mpanompo tsy mahasoa zay tokony nataonay ihany nataonay hozy ianao fa mbola betsaka ny tsy vita ka dia marino ny asanao, hamasino zay efa vita teto hitombo zato heny ao am-pon'ny olona. Eny Jesosy misaotra ny amin'ny teny fa tianao zay handray hitsahatra koa, handray le fitsarana dia atoko fa ianao no tompon'ny fahendrena, tompon'ny hery, tompon'ny aina, tompon'ny fahefana rehetra aty an-danitra ka hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Ianao le Andriamanitra manome anay ny fiadanana, ny fahasambarana, manome anay fifaliana ka dia ataovy aminay zany Jesosy. Eny misy mpanomponao zay naheno ny teny, vonona nanolo-tena ho anao androany ka dia raiso ny vavaka zay atolotry ny mpanomponao afaka mivavaka manaraka zany zay vavaka ataoko zay manolo-tena androany. Eny Tompo, ity manolo-tena ho anao
amin'izao fahinoko ny teninao zao handray anao Jesosy ho tompo sy mpamonjiko ary hanaradianao tokoa. Mamindrafo amiko, mamelany ny heliko rehetra amin'ny tsy fahalalana, amin'ny tsy fahatanterahana hatramin'izay fa mangataka ny ranao Jesosy hanadio sy hanavao ny fo sy ny fanahy ny tena manontolo ka dia raisy ho anao ny fiainako, ny ataoko rehetra manomboka izao ka dia hanambara tokoa ny fahatsaranao sy ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao. Misaotra satria tsy mijery ny fahadalako ianao fa mamindra fo mandrakariva. Eny Tompo, raha misy aminay koa, raha misy amin'izao manaraka izao te hanavao ny fanoloran-tena satria variana amin'izao fiainana izao mierikerika mahita ny zavatra misy rehetra eran-tany dia matetika kivy, reraka, mierikerika ary indraindray ary miteny foana eo anatrehanao toa miteny fa toa tsisy ilay Andriamanitra satria ny loza, ny aretina, ny fampijaliana no hitanay ka dia mamindra fo ianao ny amin'ny teny izay navoaka fa ianao hamindra fo ka indreto izahay manavao ny fanoloran-tena mba ho tafaray aminao Jesosy handroso eona aminao izany faniriana dia eona aminao any an-danitra any ka dia raiso ny fonay, ny tenanay, fanahinay mba tsy ho dia tehirizo izay Jesosy, tehirizo ny asanao, tehirizo hamasiny mandrakariva ny asanao ary ny fikasana ny amin'ny fanombohana ny asa tsy vaovao fa fanambarana ny asa atao fiaraha-mivavaka isaky ny sabotsy atoandro dia tanterao izany araka ny sitraponao irery ihany aoka tsisy tanteraka afa tsy ny sitraponao ka dia misaotra dera sy ny ady ny voninahitra ho anao irery ihany dia raina mandrakizay ny naranao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ilay masina tompon'izao rehetra izao endriky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Alleluia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika amin'ny teny fotoana androany. Satry hiresaka foana rehefa aty amin'ny faraparany aty dia ohatran'ny lasa teny be fa ny tompo ny teny hoe misy fotoana anginana. Dia izay zany ny tiany tompo tenenina, izay ny fanazavana ny teny ka mety hoe misy tsy ampy satry teny araka ilay teny hoe misy zavatra mbola tiany hambara foana fa ny tompo manakana koa indraindray na misy zavatra tiany hambara ary fa maheresitsika rehetra araka ny fanazavana teo zany dia averina ihany fa raha sitrapon'ny tompo dia tsisy tsony ny fiaraha-mivavaka ataontsika isaky ny sabotsy hariva amin'ny 7 alina teo roa ohatr'izao fa atao atambatra miaraka amin'ny WhatsApp eran-tany amin'ny sabotsy sabata zany sabata amin'ny 12 atoandro aty Eropa, isaky ny sabata amin'ny 12 atoandro aty Eropa dia amin'ny 2 any Madagasikara satria mbola misy elanelana adiny 2 moa zany izao ny ora aty Eropa sy Madagasikara mety miaina adiny 2 eo rehefa ny hariana any fa amin'izao zany aloha dia amin'ny 12 atoandro izy aty Eropa fa amin'ny 2 any Madagasikara. Dia izay ny fotoanantsika isaorantsika ny tompo ny amin'ny fampibebahana, ny amin'ny vaovao, ny amin'ny fampahirizana rehetra voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany raha sitrapon'ny tompo dia mbola mihoanety foana zany tsika raha mbola tsy tonga koa Jesosy ka dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy izay tompoko. Alleluia, amen.